fiangonana ka maniry andefa dokam-barotra na sanganasa amin'ny fahita lavitra sy ny onjapeo MBS. Antsoiary ny larana finday 038 35 792 97 na ihany koa manantona mivantana ety amin'ny MBS Anosipatrana Antananarivo. Fanganary fa azo tolotra manokana ianao. Tompolasy tompovavy tavarakasika eto anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada anterina ny arahaba mba ampirarintso amin'izao alakamisy 10 Novambra 2024 zao na ianao tantoerana na ny ampitan'ny ranomasina dia ananterana izay arahaba mba ampirarintso izay. Eo ihany koa ny fiarabana manokana izay angatahan'ny maro moa zany amin'ny ty fandarana ity dia tsy atonona zany ianareo etsy Mandilaza, ho anareo eny Kady Fotsy, ho anareo ihany koa eo Ambodivona ary ho anareo eny Korondrano eny nangataka fiarabana manokana ho an'ny eto Antananarivo, ho an'ny any amin'ny faritany zany dia eo ianareo any Morondava, Toliara, Beloturbina, Bekily, Betioky izay efa nisy tonga teto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada nitondra fanazavana dia anterina ireny arahaba manokana ireny izany. Akoatran'ny izay raha ny fandehan'ny fandarahantsika dia eo zany ny famakavakana toy ny mahazatra oentin'ny namana fanira manatany eo rehefa avy eo ihany koa ny député izay voafidy tany amin'ny distrika ny Amparafaravola tamin'ny analan'ny Tiko Madagasikara, ny député Rabekitsana izany dia mbola ho avy eo ihany koa ny solombavavoaka Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tesy amin'ny distrika ny Ambohidratrimo, ny député Mamy Rabendrina izy moa dia misahana ihany koa ny asan'ny secrétaire général ny TIM, dia eo ihany koa ny asa lehibe izay sahany eo anivon'ny Bromartry ny anteny meram-pirenena questeur fahatelo izy. Ny resaka hoentin'eto dia mazava loatra fa sehatra maro ary notsongaina ihany koa izy ireny. Ny voalohany aloha zany dia ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviany Iary Kalizy na i Ralay Malokila hoy isika satria dia nodimandry izany i Ralay Malokila ary teo amin'ny 25 taona ny Ralay Malokila izao nondosany fahafatesana izao ka dia mirary fiononana ho an'ny fianakaviany sy ny tontolon'ny kanto eto Madagasikara mihitsy. Raha ny momba ny Ralay Malokila na Iary Kalizy dia artista tena feno izy eo ny hoe filalaovan'ny sarimihetsika, eo ihany koa ny fanetanana izay nataony, izay moa ny tena nahafantarana azy tamin'ny Ainao Manjery ary rehefa eo i Ralay Malokila na Iary Kalizy dia metanetana ny rehetra izay miaraka aminy eo ary dia mitsikitsiky lalandava izany namana izany. Ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety dia tsy misy izay tsy mahafantatra ny Ralay Malokila na i Iary Kalizy zany tamin'ny fahavelony fantatry izy tany Mahajanga tany dia tsy nijanona tany izy fa saika nanerana amin'ny Madagasikara ny teto Antananarivo ihany koa dia nandaniny ny fotoanany izany tamin'ny fahavelony ary dia nitondra avo dia avo ny atao hoe tontolon'ny kanto sy ny tontolon'ny fifandraisana amin'ny ankapobeny zany i Iary Kalizy na i Ralay Malokila dia
maro ny zavatra navelany ho an'ny tia tontolon'ny kanto sy ny tontolon'ny fanaovan-gazety sy ny fanentanana amin'ny hainao aman-jery ity. Eo ihany koa zany moa ny sarymetsika izay efa nambarantsika teo amin'ny 25 taona ny izao nindosany fahafatesana izao rehefa nolazony ny aretina nandritra ny fotoana maromaro ihany. Izay ny momba an'iny fa ny akoatran'ny izay raha ny hoe ny vaovao ny songadina tato ny 720 ora ny 720 ora dia tena nampitolagaga ny be sy maro aloha ny fitohanan'ny fifamoivozana teto Antananarivo raha ny omaly zany be dia be no tara tany amin'ny zay hoe fotoana tokony nale noho izany fitohanan'ny fifamoivozana izany. Matoa zany misy ny fitohanan'ny fifamoivozana de mazava be fa hoe misy aloha zany ny hoe sakatsakana ny mahatonga zany. Zay aloha zany iarahana manaiky zay fa ny amin'ny ankapobeny raha ny eto amin'ity Antananarivo ity ny resahana de tsy hoe heure de pointe, tsy hoe amin'ny ora tsy tokony isin'ny fitohanan'ny fifamoivozana, fa misy fitohanana foana amin'ny fotoana zay eritreretana hoe tsy tokony isin'ny fitohanana raha eto Antananarivo sy ny manodidina eto. Eo aloha zany le Antananarivo le atao anatiny ato de eo le any amin'ny sisisisiny any le mivoaka an'Antananarivo ary any ny tena isiny lay fitohanan'ny fifamoivozana. Misy antony ao ary izany rehetrarehetra zany no ny lokalokana nandritra ny reny hoe fanompotoanany fampelezan-kevitra sy ny fampanentanana marobe ireny rehefa tatana zany tanàna Antananarivo zany dia tsy maintsy jerena akaiky ny amana ny fitohanan'ny fifamoivozana eto Andrenivohitra. Dia mora ny mitsikera sy ny sisa ho an'ny mpitantana tany aloha tany hoe raha zay tonga dia ataonay an'izao fa raha ny zavatra misy aloha zany dia tsy hoe vanim-potoanany heure de pointe ihany no isin'ny fitohanana eto amin'ity renivohitra Madagasikara ity, fa na amin'ny telotolakandro, amin'ny folo, amin'le fotoana le tsy ampopoziny iny zany amin'ny hoe everina hoe mampilamina mipotra tapoka ilay fitohanana. De le fitohanana zany dia mitarika ny fikorontanam-potoana eo amin'ny tsirairay ary rehefa mikorotana ny fotoana diso fotoana dia misy fiatraikany any amin'ny toe-karena zany. Mety tsy vita kajy zany fa misy fiatraikany any amin'ny fampandrosoana zany tompoko ity fahatarana lava sy ny fitohanana ity. Tsy maraina, tsy atoandro, tsy hariva fa de mitohana foana ny fifamoivozana eto amin'izany Antananarivo izany. Isika tsy hoe hiditra amin'ny hoe resaka teknika be sy ny sisa fa fantatsika fotsiny de izao hoe Antananarivo renivohitra Madagasikara misy tompon'andraikitra isa-sokajany ny misahana an'izany. Zay fantatry ny be sy ny maro. Tsy mahafantatra fa tsy zay izy de noho izany rehefa misy ny olana dia mila vahana izany olana izany. Eo ihany koa ny resaka fako. Io resaka fako ane rehefa tsy ara-potoana ny fanalana azy, ny vahoaka tsy te halala hoe zao ny antony andranlanitra camion sy ny sisa tsy te halala an'izany ny olona fa mifantatry ny olona de hoe mila madio ny tanàna dia misy tompon'andraikitra misahana an'izany eo ary ny tompon'andraikitra moa zany tsy hoe manao asasoa fa olona karamainy ny vahoaka ny Antananarivo zay le izy ka mifantatry ny olona de hoe mila madio ny tanàna. Zany tsy misy idiran'ny resaka politika zany fa resaka fahasalamana zany, resaka fiainana isan'andro zany, resaka fiainana andavanandro zany, resaka mahaolana zany. Tsy misy idirany ka le firenena tsy inona sahirana ka zao tsy inona ka zao, tsisy idirana zany mihitsy fa hoe mila madio fotsiny tanàna de zay no izy. Tanàna madio zany tokony ho vatan'ny vahoaka ny Antananarivo rehefa mandeha miasa izy. Rehefa tonga ny amin'ny 9 maraina mivoaka ny trano ny olona andeha hamonjy fianarana, andeha hamonjy ny toeram-piasana maro samihafa dia tanàna madio. Ohatrany any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra io, rehefa miditra birao ianao, rehefa miditra ny toeram-piasana de efa misy tompon'andraikitra zany misahana ny fanadiovana. De rehefa handray ny asa ianao de madio ny birao, madio ny lalatsara, madio ny tokotany.
rehefa andeha iangony ianao rehefa lahady de madio ny tokotany madio ny any anatiny any anaty fiangonana rehetrarehetra any zavatra madio zany a novatanina de ohatr'izay ihany koa ny tanàna tanina rivo ary tsy atanina rivo rery fa ny tanàna rehetra mihitsy a de tokony ho zay mipetrany hoe amantana asa ianao, amantana arabe ianao, amantana tsena ianao, amantana zay zavatra rehetrarehetra ianao amin'ny enina maraina miposaka amin'ny masoandro avy eny antsinanana de mila mamantana zavatra madio fa rehefa maloto de maloto ihany koa hatramin'ny toetsainao hiatrika an'le asa, hiatrika an'le fianarana, andeha ho eny amin'le arabe, andeha ho any amin'ity elakelatrano rehetrarehetra ity, tsy tenenina intsony ny loto izay hoe zordira fa eo ihany koa ny loto avoakany avy any amin'ny tenan'ny olombelona. Fantatrareo ny tiano tenenina amin'izany mitsitokotoko eto mitsitokotoko ery tsy tatsony zy andanany any amin'ny elakelatrano any io ane tsy aty amin'ny arabe rery fa any amin'ny elakelatrano rehetrarehetra any mba manahoana ny dalina tsetsana mbola tsy de tena namely ny orana raha ny teto Antananarivo aloha hatreto zany moa zany de vokatry ny hoe fiovavan'ny ny toetrandro ihany mbola tsy de tena hoe namely be ahoana hoe tena orambe mba vatravatra sy ny sisa nefa tsika izao efa misasaka ny novambra efa tokony ao anatiny zany hoe misy varatra tselatra inon'inona fa mbola orana maivamaivana aloha raha ny teto Antananarivo no jerena mbola orana maivamaivana ihany aloha no nitrangatra amin'izay de fa hitanao sahady hoe tena tsy araky ny tokony ho izy ilay fahadiovana zordira tangorony eo de avy ny orana dia miteraka tsy fahasalamana miteraka fofona ratsy ny olona voan'ny asma aloha de tena sahirana mihitsy tsy lehibe tsy kely jereo any amin'ny toeram-piazona pitsaboana rehetra any fa sepitra ny ankizy sepitra ny olon-dehibe ny asmatika moa araka ny tenenina to efa tena sahirana fa eo ihany koa ny marefo ara-pahasalamana de izany no zavatra iainantsika ka io zany tompoky tsy misy excuse io tsy misy excuse io fa ny fantatry ny olona de hoe mivoaka izy maraina mila madio ny tanàna tsy tokony hahita zordira eny rehetrarehetra eny zay ny fantatry ny olona zay no antony hoe fisiany fandrindrana atao anatin'ilay tanàna fa tsy isan'andro zao zany ianao vao tonga de ka io ane zao ka zao sisa hoe mety problema zao tsy raharahan'ny olona zany fa mifantatry ny olona de hoe mila madio fotsiny io tanàna io zany na ny arabe ary io tsy hoe madio ivelany oatra amin'ny fasana ihany koa tsy hoe ny arabe ihany afany any anaty elakelatrano rehetrarehetra izany no hitsinjovana ihany koa no ahitana taratra ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao vao tonga fotsiny ny vahiny avy any velany ianao mitarika vahiny ato hoe tongava amin'ny Madagasikara ampiasa vola satria tena ahafahana mampiasa vola sy fandraharana any Madagasikara tonga de zordira no hitan'ny olona de misy iteny ray zao any hoe aiza ny renivohitra tsy misy zordira fa ny tsika zordira spesial aiza nisy tanàna tsy misy zordira daholo ny tokantrano tsirairay misy zany fa ny fifehezana niny izay no zava-dehibe de zao de hoe ahodina inona mbay ty zordira ty zany ahodina zavatra hafa tsara zany ary zany nefa projet efa ela be efa ela nainona an'izany io zordira io de afaka ahodina io mba hitondra soa ho an'ny mpiaramonina zany zay andinana azy ao efa eno zany hoe avadika hoe gazy avadika zezika zay andinana azy eo mety zany tsara zany mahasoa zany fa melohan'zay aloha melohan'ny tenenana hoe zao hoe tetikasa ohatr' zao melohan'zay aloha dia fehezina ilay fandrofana an'ilay zordira tonga indray le camion avy any resaka fiainana Antananarivo tsika satria niainga tamin'le embouteillage teo tonga indray le camion zany de afatratra zordira de mandeha eny amin'ny arabe zany le camion iny parapatonga any Andralanitra any fa very le fako very eny an-dalana zay fiara taorinan'le camion tena tonga de aloha mandeha première na deuxième vitesse fa tsy mandeha tsy manatonatona an'le camion fa sady masiso no miparitaka makany amin'ny parabrise-n'olona miparitaka makany amin'ny akavia miparitaka makany amin'ny akavanana zany ve manara-penitra ve zany zavatra hita zany tompoko fa tsy misy zavatra foronona mihitsy
de hoe tsika ty ve zany de mendrika an'zany zany foana ve no fiainantsika eto zavatra fiainana isan'andro san'andro tsy misy idirana politika zany hoe firehana inona na firehana inona fa fiainana isan'andro zany resaka fahasalamana zany rofina le zordira dia zay avy eo ihany koa le bakanjordira zany de maninona jereo tsara bakanjordira eto Tananarivo fa tsy maintsy misy alika sy olombelona mikarokaroka ao de asa atao ahoana de lasa miparitaka sy ny sisa de mijery fotsiny ohatra nefa fiainana mahazatra eto Tananarivo zany nefa rehefa tena dinihany zany de tena mahalasa saina tsy tokony mandry alina mihitsy zany ny mpitondra fanjakana ao anatin'le izy manoloana nyreny toejavatra eny fa ny zavatra hafa no mamaika atsika hoe misy fivoriana ry izy sisa fa ny zavatra hoe quotidien fiainana isan'andro san'andro dia tsisy presaka fa de efa fiainana mahazatra misavovona manaraka ny trottoir ny zordira ohatra ny atsy-ambanina iatsy dia nosipatrana manaraka ny trottoir tsisy aletsony le ny trottoir fa tena zordira fa misy any ny camion maka fa tsy mahofoka firy satria tsy ara-potoana le izy de sahirana ianao zany miatrika an'le raharaha nefa hitsenaniny etsy fa mpanantenany anao an'zao zordira raha jerety izy ny embouteillage jerety izy de ahoana ihany zany ny fiainantsika ty zay zany ny atao hoe fanamariana tsotsotra aloha satria zavatra hita izany tao anatin'ny 420 ny ainga tam'le hoe fitohanan'ny fifamovozana ny zordira tsy voala ara-potoana hatramin'ny filopitarika ny atoka manandeha taxi moto namana fanira zafa-mananteny satria izy tafahitsoka tam'ilay embouteillage dia zany no zava-misy tsy misy zavatra fironona miarabanao namana faniry miaraba rena sady misaotrana ihany koa narokatra ny fandarina tamin'izao maraina izao tsy adinina matsika ao amin'ny radio mada nomsa malala robena zay miara-dalàna amintsika miara-manonja azy amin'ny alalan'ny onjam-peo roa mifandrimbona ny MBS rehetra ny mifaritra naizanaiza dia arabaina avokoa ianareo mandray mivantana na mandefa izany ho amin'ny famerenana rediffusion de arabaina manerana ny Madagasikara. Ny teknisiana moa zany dia arabaina avokoa imbola sy faly ao ambadika ao zany ny mpanao gazety efa miparitaka ho an'ny MBS ny teknisiana makasary ny ao ambony ao Jean-Claude sy Radany Tarian Zokobe Tately ny any amin'ny toerana rehetra melipatrana zay mifandray aminay mizara vaovao zay olotsotra reo sy reo hazo lasaina fa namana anaty fikambanana ihany koa dia arabaina isika zay miondana ny miara-manonja MBS Radio Mada ny any ampitan-dranomasina any tsy adino fa singanina amin'izany reo any Eropa ny any États-Unis miaino atsika amin'izao fotoana izao rinana de dekalazy lavitra de lavitra aza ny ora adiny valo dia mandray atsika ny any Frantsa efa roa tokom-bolana zay no adiny ny elan'elan'ny ora raha ora iray teo aloha de efa nivadika adiny roa zany amin'izao fotoana izao dia arabaina avokoa tsy adino amin'izany ny mpanaraka atsika le hoe le plus envelay zay misy namana mahafinaritra ny dia miaraba atsika Ramatoa Clotilde zay mpanaraka atsika ny any Afrika Atsimo Capitone nisy nandefa message aty zao raha faniry manaraka atsika ny fandara atsika dia arabaina ny amin'ny Capitone any manaraka atsika any amin'le tanàna hoe Bahreïn de any Arabie Saoudite Liban Koweït misy malagasy zay miasa de miaino miara-manonja mba te halala ny raha-rahampineny aty amintsika de mandefa kokoa ny ao Maurice tsy adino Madame Lanto dia mpanaraka atsika tsara mihitsy izy de anaovana kokoa tokony maly any nanao kokoa fa betsaka le fandarana samy hafa de tsy vita kokoa izy fa mena kokoa zany ny ekipa rehetrarehetra zay miaraka andry Lanto ao Maurice eo zany nosy rahavavy ny anlareny ao moa zany de maro be mihitsy anareo no mifanoratra sy mangataka an'izay de atao kokoa fa be tsika rehetrarehetra fa
misy mpanaraka atsika eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny de ohatran'izay le ry analakely mitambarotra eo ampitan'ny grand mélis eo toeram-pisakafoanana lehibe de mandefa ino moa izy ity somary bafla mafimafy izy zany de mihaino miara-manonja atsika retonton mota mihitsy no miteny ao anatin'le fandarana de anaovana kokoa le raha namana eo mafimafy misaotra indrindra omaly misaotra indrindra zay satria na de any am-piasana ary tsika liana ny raharam-pirenena de arabaina daholo tsika menakavy de ohatran'izany ihany koa ny antamatavy any ny amin'ny hoe ny mpitondra tuktuk zany moa bajaja zany ny mpitondra cyclopousse reny de anaovana kokoa atsika satria anatin'le telefona na le radio carte kely iny ny anarany moa zany taloha tambony voaka de hoe radio barinjaka satria iny letina mandendeha kely ohatran'izao le charge na le izy zany fa de amieno ny fandarina zay hoentsika de anaovana kokoa daholo atsika rehetrarehetra fa eto moa zany de ireo afatra aloha zany tsika eo am-piandrasana ny député Rabekijana zay avy any Parafaravola satria ny tsy fandrimpahalemana tena mamay mangotraka be mihitsy any Parafaravola nisy kidina pinina indray ihany tsy ray tsy roa de ho avy eo ny député Rabekijana iresaka an'izay ny solomaboaka Madagasikara Mambrabe indrindra dia iara-dalana amintsika koa mera zany rehefa avy eo asika antoka fa tsy maintsy tatitra ny diany izy tany Royaume-Uni zany satria avy tany ampitan-dranomasina ny solomaboaka Rabendrina zay nitarika ny délégation ny avy ny anteny miram-pirenena zava-dehibe de zava-dehibe tokoa zany de iresaka amintsika io izy rehefa avy eo fa saika diniko ny kokoa ny tonton Romy ny lavitra be any Parafaravola any izy vakiko any ny avatra zay nalefa ny rehefa avy eo fa ireto ara aloha zany nitafiditra de vakitsika satria izy tiako ngerina tena manao tsiomby aloha mihitsy ny avatra zay tonga ato de ataotsika en série le izy sitsika dingana eny ara salio izy miara-manonja mahereza dadatovo sabinam de meraba dadatovo salama miara-manonja 2023 égal dada ranoray zay menakavy na lisson atany fotsy bira ok bira zany moa zany mazava ho azy Antsirabe atany fotsy Antsirabe ny tiany resahana am'zany bonjour faniry ary rina efa manakaiky ny ora farana tonga ny fifidianana manainga ny olo-pirenena ozy izy mba handray anjara de mba mailo makasitraka tompoko de makasitraka anao ihany koa zany salama miara-manonja le aloha zany tsara ihany no miresaka an'izay manendrikendrika sy mandoto olona indray ny mera de miteny izy ato nananina le anaran'le commune zany RD fa efa akaiky ny fifidianana sao ary mba izy ny tena ratsy Ranoma Ambatondrazaka tolon'ny ato moa zany le anaran'le tanàna fa alohatsika asitsika fitandremana ihany vena zany le avatra Ranoma teto hoe salama ozy izy manendrikendrika sy mandoto olona indray ny mera tatatata IRD fa efa akaiky ny fifidianana sao ary mba izy ny tena ratsy Ranoma Ambatondrazaka zany zay alefa tsika ihany salama ozy izy monsieur Rija ihany mba avereny matetika le resaka anatintsika mamaky misazo ngetirina de mitsofoka ny apelle mba avereny le resaka 800 mégawatt lazay ny andro Rajoelina tamin'ny propagandy tao amin'ny palais iny iny Rija efa niresahany iny ary na ny fandarina zany malaza koa zany de efa nitondrana an'ireny le tery amin'ny collégium mandresahany amin'izay manaja anareo rehetra tompoko pakafy tsy tapaka ny miara-manonja ny aty Tamatavy Tanamboasainky Ambody Panverery mangataka kokoa merci de arabaintsika Tamatavy de ny namana mpanaraka atsika zany eo Ambody Panverery any Tanamboasainky ozy izy toizantsika ihany manao ny MBS tiako le soratra tsy avakiny ty inona moa izy avy aty alarby ambony loha mba hanaovy kokoa kely aho zahay fa izay aty ange time 100 isanjato ka aleo anao eo fa efa manara-maso zahay aty fotony mahereza miara-manonja zay koa manonja misaotre Edmond ihany de miaraba ny dadato Edmond de le soratra dadato Edmond tompo mba ataovy tsara de aza asina le point de point fa manao effort be mihitsy fa niry mamaky azy
Fantatray ozy izy 2002 hatramin'ny 2009 kondrano beolirika zahay tsy manary jokera ozy izy madame Perety mianakavy Andramena Anosiala ataovy kokoa de kokory madame Perety tsy akala mihitsy io zany 2002-2009 zany eny mitoy ihany famakitsika an'ireo soratsoratra zay voaraintsika rina bonjour même efa mbiakoditra nety zava-misy ty misy aferana fantorana tany enjana bengeo eny Andranomeny diversion io resaka Lola sy nainio azadiny fa masay ilany atsimo sy mifanila amin'ny zaridaina koa efa lasandry borisatroka ozy izy de RG mahazo no nanoratra an'izany io tokoa rina adevitra be mihitsy ny voy amin'ny gazety mifamaly amin'ny gazety ny samy patron ny tompon'ny gazety tsy te hiditra lalina amin'le raharantsika fa hitantsika eo ihany ny fivoarany rehefa aveo fa samy mpanohana fanjakana daholo ve no tiantsika tenenina amin'izany fa na izany na tsy zany dia manan-kevitra ihany tsika rehefa tonga fotoana resana azy satria anisany manana ihany koa ny lanjany eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety zany la gazety de la grande ile zany tsy azo tsinitsinyaviny zany ary mba mitondra ny hevitra sy mamaky batsilana ny zava-misy de lasa tratrany ny angaretona akoatran'ilay patron de presse iray ao anaty gouvernemanta zany de nisy patron de presse koa zany ety anivon'ny tanàna Antananarivo manao angaretony atramina mpitatana ny orinasa panjakana teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika teo aloha zany hoe zany zava-misy tontolo ara-politika eto Madagasikara fa mampiseho ihany koa zay fahasahiny miatrika an'izany situation zany ny anivon'ny la gazette de la grande ile eny ary toizantsika indray ny afatra manaraka efa mialany ny député Rabekijana de ao anatin'ny fandaminana sy ny fanomanana rehetrarehetra de hiara-dalana amintsika aizy tia ity ndrasoloha manaraka kokoa faniro izy izy mba resao fa tena mamainy aty Tamatavy amin'ny tsy fandriam-pahalemana sao alefa aty reo ampiambina magro rehefa misy hetsika reny bokona be reny mirarisoa anareo de zany tokoa zava-misy zany alefa soa mihitsy ny reny zandary mpitandro filaminana avy amin'ny tafika polisy zay manao fiambenany reny manao ny efa fampandritany fampandrifalemana ny polisy any Tomasina fa tena memafy izy amin'izao fotoana izao eny ary de ankasitrana aloha zany mpitandro filaminana zay manao ny asany amin'ity tontolo ny tsy fandriam-pahalemana salama mety possible aveo izy izy ny andefasana ilay oronam-peo sy sary nisy déclaration nataona tompon'andraikitra iray antontona amin'ny président marka talohan'ny 7 février 2009 raha azoko tsara iny de le fivoriana ataon'ny Villa Elisabeth iny resahany iny zay hoe tsy maintsy mandatsaka raha mba antontona any Marc Ravalomanina dia natao zany ilay resaka lundi-noir nataony 7 février miara-manonja mahafinaritra ny fandarany non Rajoel mpanono Folava 2023 ozy izy Yasina Antsirabe 2 mazava ny Yasina non Rajoel mpanono Folava 2023 salama ozy izy avaty Tamatavy ahoana ny atao fa miasa zay dia tsy mety voasoratra ao anatin'ny lisy-pifidianana maninona raha mba asina alahady ny seni mitetitrano malkalista ny tsy fandriam-pahalemana manao ny ataony isaky ny alina mitaitainy fa maninona raha afindra mpitandro filaminana fa misy ozy izy miraitsykombakomba amin'ny malaso zay manome basy sy ny sisa zany io moa anjaran'ny tompon'andraiky mpanjakana manao fanadihadiana zany fa tsy isika no mitrandalana amin'izany ny any Tamatavy de tena grave be ny sécurité aloha zany any Tamatavy any mampalahelo tsy le fiainana nahazatra taloha afaka mandendeha amin'ny alina tam'izany zay mandeha any amin'ny Pandora mandeha any Ankuisa ny fivezivezena Stone Jupiter tamin'ny fotoanandro fa zao izy zany de fa mamay be ny situation tsy afaka ivoana alina ntsony na amin'ny atoandro ary de matanjaka be ny ataka amerme zany toizantsika ihany bonjour zay tsy tena makafy sy manaraka be anareo isanandro mino izay fa tsy ho very maina ny ezaka rehetra bebe vizy avy aty Beanana ihany azy Beanana zay moa député Rabekijana izy
Aparafaravola efa ao ny député anareo Aparafaravola député atsika moa zany satria député de Madagasikara fa vita Aparafaravola de avy any bebe vizy iny zany Aparafaravola toizatsika famakina ny afatra manaraka bonjour même mba ahoana ozy izy no ialatsika am'izao jadony zao efa tena trop loatra izy ty na izany aza tsy kivy izahay de zay aza dino fa zao tsy mila mandromandro mananaretina sy manandraratsika fa aity ho ray manonja tena mandady ny trambo tsy afaka amelany zao fanjakany zao anony ataontsika ary mbola igalabona 10 taona dikan'izay mila mijoro sy mihetsika de miparta arak'izay tandrify misy atsika mieza raha misy ny vaovao tsara apitaina apitao aty aminay indrindra hoa ty resaka kopy faobe sy karapanondro ity eo ihany ny enseny fa io misy tena zavatra mila raha atsika masaka io fa tena misy dola makota ambadiky ny raha rehetrarehetra izatsika bonjour Rina mba mangataka kokoa Pierre atia ndraso aloha aiza misy miantso ndray avelo aloha za amaky an'ity bonjour Rina mba mangataka kokoa Pierre atia Aparamanina ihany sady mpanaraka miara-manonja tsy tapaka Aparamanina zany moa efa eny fa Aparafaravola nakaikina pas ny rabe député Rabeko Jana daholo zany efa mety fatatsika angamba ny fa hoe ho avetivety député Rabeko Jana fa hatram'izay moa zany mpanaraka marobe tsika mandefa afatra ato de mihaino tsara tsika any zany fa iteny eo député Rabeko Jana zao salama ozy izy même mato lamba ozy izy sasana izay tahaka izany ny anaovana mpiara-misaika am'ty zaza maroroko ty Samuel atia ampilaona Aparafaravola ihany de makahery maro ve tsika avy any Aparafaravola de kokoa jiabijiaby avy any Aparafa any zany fitahina miara-manonja ny anay mpandresy foantsika kokoa kokoa be ozy izy de mirariso raba Ambatondrazaka miondana même 100 de arabaina raba avy any Ambatondrazaka zany tsy adiny ihany koa lanto mety mena antsika izao Ambatondrazaka ao salama miara-manonja Faniry Sirina mafinaritra mba ataovy kokoa Madame Oly Ambomanarina de kokoa Madame Oly etsy Ambomanarina zany etsy any député Bogos Todsoa raha misy délestage adiny roa efa misy tombony solika amina miliara eo no finanan'ireo ery Robinson no manoratra izany verikely izy raha misy délestage adiny roa efa misy tombony solika amina miliara eo no finanan'ireo ery Robinson marina zany voamaly ny fanadihadiany mpanao gazety ny MBS dia napiditra ny fanehoan-kevitry Jean-Jacques Ratsetson ny laza mihitsy fa tena tsy mety fitantanana solika ty ary nangatahany hoe avereno amin'ny vidy solika teo aloha izy ty mba tsara sy mety an'le vidim-piainana zany mbola resantsika zay rehefa aveo salama même makahery ny zanak dada Rahery Atsongo Atsirabe voalohany de kokoa Rahery any Atsirabe voalohany any kokoa miara-manonja de tena manaraka ny miara-manonja ny aty Fianaratsoa ihany io Gaio ihany de mirariso atsika aby afa ihany dadanay de sura raha Gaio zay manaraka atsika tsy tapaka kokoa nareo tena sahirana ny olona fa tsy hitanareo mpitondra mihitsy fa mila mahay mifidy tsara ny vahoaka Thierry de zay fotsiny zao de tsisy hoe Thierry Aviez io na avetsy Anjanahary ve sa Thierry avany Sabinam sa Aparafaravola sa Aviez fa de asivo kely ihany le sinoa an'ilay anarana sy toerana salama même tsy nivalinao mihitsy ozy izy lay 7 kilometatra vita amin'ny président Marc Ravalomanana nantaniko anao aiza daholo izy ireo de tsara ny afantarana izany de tenentsika zany rehefa tonga ny fotoana satria maro be raha hitanisa le 7 kilometatra io fa ho resantsika tsy kelikely moa zany le izy ho resaka eo zay rehefa aveo satria anisany koa Nosy Belleville zay tanàna zay nisy Saint-Euse de Gefeland tamin'izany fotoana zany tsara ngeny manamarika atsika fa io nitokana ny Ngara Joely io ane de anisany
tetikasa tamin'ny andro président Marc Ravalomanana ary nisahirana tamin'io sénateur Joseph Félan zay présidentny commission d'infrastructure tamin'izy zay loholon'ny Madagasikara ny taona 2024 ary nangataka tamin'ny Afez Ghanem zay représentant ny Banque mondiale zay nisan'ilay niandraikitra ny infrastructure iza ohatra zay moa Suzanne ohatra zay tamin'izany fotoanandro zany rino de nahazona niny fasaina miodina any amin'ny tanàna iny 20 kilometatra mahery de nahazo fanamboarana tamin'izany de ohatran'izany akio fasaina miodina makany Jamanjara misy an'le Sirama Nosy be de ohatran'izany koa le taty Madirikely misy an'le pêcherie de Nosy be efa tamin'ny andro Filoha Marc Ravalomanana de namboarina lala fa zao tsy nidedeka ny olona tamin'izany fa reto moa rehefa manao zavatra kely de vita le fitokanana zay vao manao an'le fitokanana manao an'le fitsiriana miaraka amin'ny LNTPB de manao an'le carottage mba inona zany efa vita ve ny trano zay ianao efa avy nitokana an'le trano miditra moa fomba fiteny azy any faritany niditra tamin'le trano zany hoe natao le fitokana zay vao mijery hoe manahoana le fototra neto ve nanahoana le resaka rindrina nanahoana le resaka fitaratra sisa nanahoana le tafo zavatra tsy tokony notokanana aloha tena mbola tsy tokony notokanana fa ny fitsiriana ny tokony natao ary efa nandeha tany ange de ministre Jery Atrefindraza de hoe normal tamin'ilay réception provisoire de mbola taoriana iny zany mbola tokony isy nanaovana réception technique nanaovana fitsiriana mihitsy niaraka an'le laboratoire national ny travaux publics le LNTPB fa reny moa tsy menasina hatramin'izay zao zany lasa le filoha tamin'ny faran'ny herinandro iny izy menaka vao miazakazaka andray manao carottage mitsirika zany zavatra tiatsika resahany Nosy be Elville io satria nisy ezaka atao nataon'ny mpitondra teo aloha izany tsy nahafantatra ny ezaka nataon'ny CNT Joseph Félan zany na tamin'ny androny izy zay mpanolotsaina an-tanàna natao Nosy be Elville tamin'ny andron'ny président Zafy Albert na tamin'izy conseil provincial tamin'ny androny teo Matody Deratsiraka na tamin'izy sénateur tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana ary tamin'ny teteza mita CST nisy ezaka maro be nety natao ary anisan'ny divana tany zany nahatonga ny fanana Nosy be an'le statut particulier ary na Nosy be la première destination touristique lay nahafahan'ny fiaramanidina Rina Rabe Mananjara ny antso natao Nosy be ary afaka manao volona direct inga Joseph Félan nahazona izany na imomy araka ny fahafantarany be sy ny maro azy nahavitana ny lalana ary nadio le Nosy be tonga daholo mpizahatany isan'andro totona mivolona misy ezaka natao tamin'izany fotoana zany fony mpanolotsaina ny tanàna fony mpanolotsaina partany indrindra ny italiana sy ny espagnol tena niazaka ary misy mitsary nanorona hôtely sy nanangana orinasa samihafa tao amin'izany Nosy be Elville zany fa zao le izy lasa toerana hanaovana amin'izay hoe bizina zay de le fihetsiketsehana ataon'le mpitondra fanjakana tsy mijery lavitra fa inona ny zavatra tiany atao hisintomana an'le vato nylay vahoaka fotsiny ka raha nanao lalana ty Madirikely zao naninona ny tsy nisokafana amin'ny pêcherie de Nosy be zany nge ny andrasany vahoaka Nosy be riny maninona ny tsy nisokafana ny Sirama ary inona ny problème ny nidony resaka fiarovana tany misy Sirama de misy zafiny fotsy de nijoroana le izy de ianao zao raha mba mahavita lalana kely de otrany hoe midehaka fa ny hafa tsy nahavita fa maninona moa ny hafa zay fataniny apetratsika riny fa maninona ny hafa tsy nanao eraoera tamin'izany tsy nainy tatana ave mpitondra sasany fandimby teo aloha non tsy mariny zany fa zao nametraka ho zava-dehibe ny amin'ny hoe continuité de l'État ny amin'ny hoe asa normal zany ka ny olona koa mahay manetry tena de mahay manetry tena zay le profil bas zay le honnêteté politique honnêteté intellectuelle fa ny amin'izao fotoana zao de ohatrany hoe latsaka avany an-danitra ary zareo ny Sirmara ny latsaka avany namatana Madagasikara foana izy de izy ny samba mivoananao zavatra zany amaliko an'le olona mamaly ny SMS anisan'le vita tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana sambava koa anisan'ny vita antala makany amin'ny aéroport makany import zany anisan'ny vita tamin'ny andron'ny Filoha Marc Ravalomanana avokoa zany rehetrarehetra zany nadidina n'Antananarivo ny bypass Nosy be tongava ny Chirac teto nge James Wolfenson ne tonga teto Madagasikara izy zany ny patron Banque mondiale ny FMI inkeo fa nanangasanga teto Madagasikara satria natoky filoham-pirenena mifandimby tonga teto Madagasikara ary isika de efa teo amin'ilay fiomanana andray an'le fivorian'ny Union africaine any nanamboarina an'io CCI sy ny hôtel 5 étoiles io
ny omanana sy fahaizana mitsindro lavitra daholo zany rehetrarehetra zany. Zay nanaovantsika le hoe misaotra isika tsy azo kosehana amin'ny tantaran'osy Belleville ny tantaran'izany sénateur Joseph Olan zany. Izy moa dia anisan'ireo ao anatin'ilay komite teknika nametraka an'ilay hoe refondation na système ametraka an'ilay hoe Madagascar le changement. Fa izy mahay manetry tena. Fa mahay manetry tena. Zay le izy arara ny olona ohatran'ireny manana an'izay fitiavan-tanindrazana zay resahantsika ohatran'izany izy satria ohatran'ny hoe tonga manko ny taty aoriny de tsy nanao daholo ny teo aloha teo pitsaka angeny ny anynosy be mba nanao ny ezaka rehetrarehetra fa tetavony reto olo reto fafana fa tsika zao isaky ny district amoaka olona tena niasa koa tsika nanao ny ezaka rehetrarehetra rehefa mandeha le adevitra isaky ny district fa omeko andrina aloha betsaka message ato fa ho toy zako indray fa makina message rehefa aveo eny ary ndrasy fa mbola misy an'ity salama même ozy izy mijaly aty Morondava tsy misy fahandosoana dabara tsy misy mpikarakara sikoma maty azandrano lany sinoa inona voay vahoaka atya ay vahoy atya Bemanonga miamby andada io ay anarana angamy ty voay atya Bemanonga ty vahoy atya Bemanonga ho resantsika io resaka Morondava io satria mampalahelo misy Morondava rina zao fanapahan-doha tsy fakahitana Morondava amin'le adevitra maro samihafa amin'ny insécurité. Akoatrin'izay dia misy nahatratrarana olona ndray voalaza zany fa nitondra voamaso de voamaso misy 30 de raka jitsika izy rina zany olombelona 520 nangalarina an'ireo voamaso reo de raha ohatra zany ka maso roa de 520 zany fa raha ohatra ka maso ray de dikan'izay mbola mety olombelona mety ho 520. Akoatrin'izay misy fanolanana zaza entona tovolahy tao Morondava tary amina hôtely any Lagona izay le hôtely zay Lagona ny anaran'le hôtely miala tsy manao nandeha anarana de vazaha espagnol izy io niaraka tamilay voarorio moa zany gérante ny se piasa anankiroa de eo nyfantany napetraka fa ino ty zava-misy ao Morondava ty tena mba miasa ve le solombavam-bahoaka sa de solombavam-bahoaka parazara sy par accident fotsiny na solombavam-bahoaka azy tena mba miaro ny vahoaka tretiny ataon'ny député Tim ve zao député Rabekijana ho avy eo miazakazaka avany parafaravola tsy mety mibarazinay tsy tafiditra ny rano amboarinareo ministre ny fambolena fa tena tsy kaiky io ny insécurité kidnapping ty aminay tabataba le député avy any ahoana reo Sri Lanka be tabe reo Sri Lanka be tabe reo ahoana le fitrandrahana avy aty anana fa mbasokafy le izy mba tabataba an'izany ny solombavam-bahoaka mivory tsy tapaka mihitsiny miteny zany nge anton-javatra daholo ilaina an'le solombavam-bahoaka fa tsy solombava manatoko manangatanana fotsiny sy mandeha miketriketrika bizy na tsy fantatra any ambadika any de mba misy solombava-bahoaka ve le Morondava am'izao zavatra mitrango zao voamaso 30 no hita zava-tozany zany dikan'izay plus de 15 ny olona nangalarina voamaso de toliara-tany ho any daholo ve resa taiza ahoana io resaka fanolanana io ahoana io resaka hoe von'olona de tapahana aloha io Morondava daholo vao resaka an'izany rina de zao antsika vao misy mandefa message hoe tena mijaly zay aty katony dabara zany nge tamin'ny andro président Zafy namelona an'izany nahazo atrano mahabo zany dabara zany io le mamatsy tambary amina hektary amina rivony fa hain'le mpitondra ve no mijery an'izany sa tsy hain'le mpitondra mijery an'izany rina Morondava ao anatin'le tsy manana be ny tanàna satria namerenana amin'le fifidianana misy commune 420 hatram'izao raha ny lalàna de zao 20 andro zany hoe efa bolana ao arinany filazan'ny tribunal administratif nivoaka fifidianana ny tokony namerenana fifidianana tam 27 novembre 2019 ny nataony fifidianana ny déclareny TA tribunal administratif fa zao firitsika rina androany fa 10 volana novembre 3 taona androany 4 ans mandamy be ny tanàna raha sy diso député Rabekijana amin'ny heritaona zany de efa hiditra fifidianana tsy azo tanterahana ntsony commune 420 nisy any no nitsarain'ny conseil d'état tahaka ny hoe Vangaindrano sy commune hafa de naverina fa misy aty Arivomamo mbola sy tafaverina rina raha fahafantarantsika azy Moramanga koa ohatran'izany Analaro tsy fantatro hoe manahoana ny any Analaro any Zorobe any zany nge zava-misy eto de le Morondava zany tsy hitanao miteny lay député le ministre moa zany dia zara fa nisy 4 volana de voatsoka
teo anatin'ilay hoe mahatanora sy mifantanjahantena azy de voaresaka teanivony gazety samihafa satria totra ny nanana problema tamina resaka fivahiny anany de mipetanko ny victime atao anatin'izay mbola vamoron-davo zany resantsika zany de tsisy be ny tanàna koa le moron-davo le fividianana tsy navery le fanjakana ny seni tokony proposé daty dia nyvaliden'ny gouvernement tsisy lay conviction lay initiative an'lay fanjakana merina le fividiana fa nga zany rina mandany vola be de manahoana didy angena voaka ny TA de maninona tsy naverina le fividianana moramanga nandresy zao mihitsy ny tim fa nenina mpotehana io zao problema moron-dava tsisy be ny tanàna de Roberto miazakazaka mitabataba ty ry iza moa no miazakazaka mitabataba ty mitarika ny RMDM sy ny sisa ry namana samihafa zay any ry Romeo sy ny karazany miteny ny zava-misy any am'izany tanàna zany zay nge zava-misy de mahagagatsika ihany le izy hoe raha mbola mieritreritra nareo fa fanjakana ary eketeny inoteny de aza manao zaravilana aza manao calcul politique ka hoe zao ny fomba hitondranay io mba ahazonay manana gain de cause sy fikirina an'le fahefana fa efa trop le izy de phénomène ray hitantsika ny moron-dava io de tsisy mpikarakara k tsisy olobe le tanàna zany tsinonako le député tsy hitanao hoe député tena manana an'izay vocation tena andraikitra lehibe zay ve tena iny ve le asany akoatrin'le mahay mamaky lalàna tsara ve izy tena miaro an'le tombontsom-bahoaka ve izy mialatsinitsika rina ohatrany mampalahelo any mieritreritra an'izany hoe manjaka ny vazaha de manolona bandikely eny taona maty le tovolahy zany nge anatin'le tourisme sexuel daholo zany ny diva ny Filomar Karavalomanina tamin'ny fotoana tondrany rina na de hoe première destination touristique ary nosy Berville fa tena narovana atao anatin'ny lalàna mihitsy tandremo manimba ny zanakay ezaka nataony fitondrana amin'ny fandimbo zany fa rehefa tonga mory baranisation taorina 7 potika le tanàna rina Rabe Mananjara efa député Rabeko zany oraitsika ny député Rabeko zany zay voafety tamin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny distrika ny Amparafaravola ka zay indrindra le izy misy mantsy mieritreritra ny amin'ny hoe Madagasikara firenena mahantra firenena tsy tafavoaka de ao zany mieritreritra hoe fanarinan'ity zordiram-bazaha ty fanarina zordira netana avy any velana any fanarina zordiran'olona avy any ivelany ka jereo zao tony tany amoron-dava tony zaza malagasy eny taona ano naolana vazaha zany ve ano atao aty amin'ny firenena malagasy marina hoe sahirana ny firenena malagasy marina hoe mahantra izy rapitaina ny firenekafa fa na izany ko zaza tsy atao fanarina an'izao zordiran'olona tsy aninitsaninona avy any velan'izao anjaran'ny fanjakana no miaro ny vahoaka ny anjaran'ny fanjakana no miaro ny izay rehetra tsy maintsy arovana eto amin'ny firenena fa iza raha nanao an'izany fa iza manana ny fahefana ary iza no majorité iza maronisa eo anivon'ilay fitondram-panjakana tsy ny timma mihitsy tsy ny RMDM mihitsy tsy ny panorama mihitsy fa ireo eo anivon'ny fitondrana efa fantatsika nefa zany ny zava-misy tsisy piaro ilay vahoaka tsisy piaro ny tantsaha tsisy piaro ny antanàn-dehibe tsisy piaro ny ankizy fa anaovan'ny olona na ny atao toerana na ny avy any velany ny tsy fanao de zany ve ny ainantsika eto de mbola mieritreritra ny sasany zay ny tena zay zao katy mandasa ny sisa zaza malagasy ara tsy voaronao matony avy any velany vahiny avy any velany mahavita manao an'izany fanolanana zazalahy kely malagasy zany matoy izy masa le eritreritra mihitsy andeha anao an'le zavatra mamofanty matoy izy masa an'izany de eo zany le tsy fahatahorana eo zany ny fanambanina alay pouvoirana le fahefana eto amin'ny firenentsika tsy mety zany any firenekafa ve anao manao an'izany mahita ny anganinao anao fa eto amintsika manao an'ity zavatra tsy manjary ty daholo na ny atera-tany vahiny na ny eto Madagasikara
zay ny momba niny miaraba ny député Rabekitsana Dahoary. Miaraba namana niry rina miaraba namana rina ary miaraba nareo teknisiana rehetra ato amin'ny miaramanonja sy ny radio Mada indrindra ny vahoaka malagasy rehetra na ny ampitan-dranomasina sy ny eto Madagasikara zay miaino ny miaramanonja soritako manokana dia ny vahoaka any faritra Rotramangoro na ny distrika na Parafaravola indrindra. Eto dia teriko manokana ny ho an'ireo nangataka kokoa satria raha ny SMS tonga ty amiko ty dia betsaka be ny mangataka kokoa anisan'izany ny zareo Ambojanary dia ao anatiny manao redynamisation mihitsy moa ny Ambojanary androany noho ny antony maro samihafa satria manangana le Comtim sy ny Foctim redynamisation ka dia misaotra betsaka ny ben'ny tanàna izay sur assistant parlementaire ary namana rehetra izay mitarika an'izany fananganana ny Comtim ao amin'ny commune rurale Ambojanary. Dia eto ihany dia apetrako sady koa ny ao Beanana zany commune rurale Beanana dia amin'ny Sabotso avy zao Sabotso maraina. Dia ny commune rurale Votsara dia ny Sabotso Erivo. Ka dia eto dia kokoa ho anareo rehetra miarahaba ho an'ny commune rurale Lanororo manokana izay navitany festival Feraomby izay natao tamin'ny nanomboka le 3 jusqu'à hatramin'ny le 8 teo ka natao tamin'ny talata zany ny famaranana an'le izy io moa fomba tsianaka io Feraomby io ka dia na eo ary ny tsisy raha nanjary tamin'ny fanomanana ny manam-pahefana rehetra ny tenako moa anisan'ny tsy tany satria misy an'le adidy amanandraikitra tia ka dia tsisy raha nanjary zany nataony tompon'andraikitra rehetra tao anivon'ny commune anio fandraisana ny manam-pahefana ireo ka dia anisan'ny malahelo amin'izany ny tenako satria ao anatin'ny tompon'andraikitra ao miadidin'ny distrikana Parafaravola indrindra ao anatin'ny commune rurale ao Anororo ka dia reny anatra reny ambava homana apo mieritreritra ho an'ny tompon'andraikitra ao anivon'ny commune na zareo ao anivon'ny commune ary dia tsy mitovy saina amin'ny fanatanterahana an'le izy ka dia mipitarika anisan'izany moa dia miben'ny tanàna ka dia teny fampieritrretana ary tokony ho tonga saina tompon'andraikitra ao anivon'ny commune rehetra satria vahoaka io ary tena culture io culture ao anatin'ny fomban-drazana zany ao anatin'ny commune rurale Lanororo zany hoe isaky ny roa taona zany io ny atao ka dia tokony tonga saina ianareo anivon'ny commune indrindra ny tsy fanasanareo andre tompon'andraikitra maro samihafa ry ireny ka dia tokony ahitsinareo anivon'ny commune. Misy toe-javatra mampalahelo ihany koa ny surtout ao Anororo dia ny famoizana ny ankizy vavy ray izay tena horiarian'ny commune Anororo dia izy ny anisany misy tany amin'ny misy de Madagasikara solitena ny faritra Parafaravola solitena distrikana Parafaravola ka eto dia miondrika ampanajana ary indrindra mampionona fianakaviana rehetra miarakorana fianakaviana rehetra ny solombavam-bahoakanareo député Rabekitsana fa dia zay ny lahatra fa dia mamangy amin'ny fahoriana tompoko ka dia zay ny ao amin'ny commune rurale Lanororo. Ny zava-misy namana rina dia betsaka no resana eto satria efa elaela tsy ary teto ka dia manatitra ny fiarabana ho anareo eto mamerina ny fiarabana betsaka ny vaovao lazaina eto voalohany amin'ny ankapobeny dia mijaly ny vahoaka eto Madagasikara amin'ny ankapobeny miaina ao anatin'le fasahiranana indrindra ny fijaliana indrindra fahoriana fijaliana manara-penitra ka dia anisan'ny iaran'izay
fijaliana zay ny vahoaka amin'ny distrikna Parafaravola de ny eo amin'ny commune rurale Ranomainty izay ao anatin'ny distrikna Parafaravola satria rano zava-nisy dia nisy kidnapping reny seo afaka fakomaly zay indray le kidnapping dia misy olona 3 zany no lasa atram'izao nyray moa zany nisy fampitifirana de any amin'ny hôpitaly any Ambatondrazaka zao ny le ray voatifitra ary ny roa de tsy hita hatram'izao fa ny tena mampalahelo dia misy anankiray izay fakomaly any io fakomaly daholo ny seo zavatra io de tonga de tsindrindry zareo raha tsy manome vola 50 tapitrisa ariary omaly zareo ny teny zay raha tsy manome vola 50 tapitrisa ariary de tsy averina io raim-pianakaviana zay 17 taona io ka tena mampalahelo mihitsy ny zava-misy any miaina pitebitebena tamin'ity herinandro ty any tamin'ny faraparany herinandro io dia nisy zava-niseho koa tao amin'ny commune rurale Tanambe tao Ambohimanarivo dia nisy tratra moa zany ny dahalo raindany ka dia rehefa nanao ny asa ny mpitandro filaminana dia lavo zany ny dahalo raindany niaraka tamina basy ka dia zay isorana manokana mpitandro filaminana ao amin'ny brigade ny Tanambe sy ny brigade na Parafaravola de amin'ny commandement ny gendarmerie any Ambatondrazaka amin'ny fandraisana andraikitra mikasika an'izay fa ny tena amin'ny akapobeny miaina pitebitebena ny vahoaka any amin'ny distrikna Parafaravola namana rina satria tea mokatra le olona nefa miaina pitebitebena zany seho tany Ranomainty zany nge commune rurale Ranomainty any Atanimbary feno fotaka mitanangady tany Bataindrazalahy zany zava-misy ka dia manaingy ary miantso ny mpitandro filaminana rehetra hiaraka isonipenitra amin'ny fangorona am'zany fiadina am'zany resaka kidnapping zany ny ala jaza any amin'ny distrikna Parafaravola zaza kely mandeha mianatra de lasa fotsiny am'izao tsy hita misy mibata de any de tsy hita ny resaka vakitrano alaboto zinay aminay any de tena miaina pitebitebena daholo ka dia miantso tompona andraikitra rehetra ao amin'ny fitandrovana filaminana dridradrindra miaro ny vahoaka sy mifanana ny nanaovana ny natonga anareo eo ifanometanana fijerena kaika reo vahoaka reo soka dinina manokana ny fantranon'olona any amin'ny district anakiroa de ny Ambatondrazaka sy ny Parafaravola ny zavatra tsikatra dia memahantra le olona ary am'izao fotoana zao satria ny zazakely tsy mianatra de lasa mangataka 10 taona ka hatramin'ny 7 taona io zany ny ankizy zao de mangataka mitombo isa ny namana rina zao namana niry zao amin'ny MBS Ambatondrazaka de nandefa message mihitsy mba teneny monsieur le député sorana manokana ny tompona andraikitra amin'ny MBS namana niry nandefa nyo message io mba teneny monsieur le député fa mitombo anisan'ny mpangataka eto amin'ny distrikna tapitanana ny Ambatondrazaka ary tsy ny Ambatondrazaka rehefa manerana Madagasikara indrindradrindra ny any amin'ny distrikna Parafaravola ny tena fantatra faharoa dia matsapa fa ny hoavy ny fambolena sy ny taopambolena ty namana rina taopambolena tsisy vita ny fikarakarana andreo lakan-drano sy ny barazy reo izany tokony anao azany ao manavo ministerany fambolena sy fiompiana ny fitondram-panjakana foibe ny tokony efa nisy antsoavy ihany le nataontsika efa betsaka ny antsoavy am'izay ary magara nge de zao efa ny validenay teo nivony ateny mera-pirenena dridradrindra ny tenako moa dia membre ny commission finance de efa nisy budget natokana anaovana an'ireny foto-drafitrasa reny nefa de ny zavatra magaga dia vire
any amin'ny any amitsisy ohatra zao ohatra kaiky fotsiny nisy tetobola efa natokana anamboarana ny barazina nono de ireo fotodrafitrasa izay any amin'ny commune Tanambe any de am'izao fotoana zao de transferena aty amin'ny faritra Analamanga ndray ilay tetobola fangasany azo atao ahoana angazany azo atao zay ny mahagaga anay solobava-bahoaka inona ty atao fitondram-panjakana ty mifehany zany de tena hoavy zao ny topambolena ary tadiditsika fa ny Ambatondrazaka sy ny faritra loatra de sopotry Madagasikara ary manana zany vocation agricole zany ny faritra loatra nefa dia tsisy voakarakara ny topambolena hitanangady fotsony izy mitatasika be tsy maintsy ny zava-misy koa moa dia nanotompona ndraikitra ao niveau faritra loatra mangoro ary rehefa abroger le gouverneur de hatram'izao tsy misy mbola tsy misy solony ary na nomination izay ma-intérim le secrétaire général lany faritra de mbola tsy tonga foana hatram'izao ny mbola tsy nome zany hoe izy ny isolo-toerana vonjomaiky sady efa tsy araky lalam-pandrenana mihitsy le gouverneur anka na le faritra ary coincé de misy fiatraikany am'le coincé na ny mpiasa tsy mandray karama na ny mpiasa ny faritra tsy mandray karama indrindrandrindra ny tena ao anatin'ny na fampiasana le tetobola faritra loatra mangora coincé daholo misy tokony hoe ho ristourne izay anaovana fonctionnement de tsy afaka manoatra an'izay izareo anivon'ny faritra loatra mangora indrindrandrindra ny intérimaire ao ny secrétaire général zany ka io mo lasiny ny gouverneur hatram'izao tsy misy solony tsy fantatra hoe ahoana na ahoana izy koa resaka politika raha teo de tsy hita zay fandeny fa fiainam-bahoaka no lasa sahirana manoloana an'le izy ka zay ny naovako hoe tena coincé daholo mihitsy ny fampandehanan-draraha ao anivon'ny faritra aloatra mangoro tsy fantatra hoe tsy hain'le ao anivon'ny ministère intérieur sy ny décentralisation indrindrandra ao primature ave mijery akaiky zay zavatra zay na ny fampandrosoana ary micoince daholo le izy mo miteny zareo fampandrosoana tsisy fampandrosoana mandika eo namana riny inona moa fampandrosoana hita am'izao fotoana zao na ny fikarakarana fambolena sy mifiompina tsisy fampandrosoana hita am'izany ndresaka fotodrafitrasa rehetra tsisy resaka fampandrosoana zany ka de tonga any am'le fitenenana any aminay any amin'ny distrikna Parafaravola sy any amin'ny distrikna Ambatondrazaka ndresaka de hoe milan'ny Andry Rajoelina tsy mipetraka eo tsony amin'ny 2023 zany ny tenin'ny olona izay ny resak'olona any tsy mila ny Andry Rajoelina isieux président Andry Rajoelina hipetraka eo zany tsony ny olona any fa mila ary matsiaro ny zava-nisy tamin'ny andron'ny président Ravalomanina Dolo ny vahoaka anivon'ny faritra loatra mangora indrindrandrindra amin'ny distrikna Parafaravola tena hoe fitenenana avany am-pon'le olona avy any am-pon'le olona ko jereo fotsiny na ny kokoma mena ny namana faniry teo ny mahita zavatra betsaka reny fa de tena mijalony ny vahoaka ny hoavy ny fambolena sy fimpina manahoana ny vidina zezika manahoana ny vidina masomboly manahoana ny gazoal ny karamanasa amin'ny fambolena sy fimpina nefa ny vidin'le vary aveo tsy arakaraky ny tsisy fanampiana mihitsy zany le mpamboly tsisy fanampiana mihitsy mandeha gona fotsiny samy midemerta samby midemerta nareo institution financière zay mamatsy volan'ireo tantsara reo ary lasa misalasala be ny antony de tena tsisy fanampiana avy any fitondram-panjakana mihitsy reo tantsara eo tam'izany nandeha tany farany ray volana lasa zay mbola kibota tamin'ny andro président Ravalomanana Dolo avy amin'ny président Ravalomanana tonga de kibota reny izao io mpitondra io rehefa mandalo am'le toerana mila mametraka empreinte hoe souvenir zany ohatra ny tamin'ny andro président Ravalomanana zao de hoe
nandalo tamin'ity toerana ty izy nitondra nazahoan'olona ny cubotar rehetra ny moto ny aina tsara ny tantsara tam'izany ny masom-bolo ny zezika sy ny namany a de tena nitobaka agogo tena agogo mihitsy ange ny zezika sy ny fanampiana ho an'ireo tantsara reo tamin'ny président Marc Ravalomanana jereo a na ny au nivon'ny ministère ny intérieur ary tena reo be ny tanànareo a nomena formation daholo mihitsy na metraka souvenir président Marc Ravalomanana isaky ny fokotany nomena bureau pokotany zao ny am'izao zao maire nahazo moto daholo souvenir ho an'le mpitondra zany mba misy fotodrafitrasa hita hoe ty tena hoe tamin'ny androny président Ravalomanana atsiarovan'olona président Ravalomanana any aminay anorosy avo tsara misy magasin ngeza be raha sanatry miakatra ny rano dia mitoby eo daholo le olona le tratra ny tondra-drano zany le trabona le trabona de rehefa miakatra ndray vary de atoby eo daholo le vary mazakatra any amin'ny 2000 tonnes 1500 tonnes petsaka any izao ny zavatra bita ndray a no ravana zay nge ny fadison'ty fitondrana ty ka isaky miteny le vahoaka any amin'ny district na Parafaravola sy Ambatondrazaka de hoe tsy mila any président Andry Rajoelina iverina eo intsony zany zao ny vahoaka zany zao ny resaky n'olona zao am'izao tsika miteny zao ka de zay atsiarovan'olona président Ravalomanana daholo ny zavatra rehetrarehetra ary na nre dynamisation taona ihany ary tena zao mbola tsy voatonga ny hoe fils d'adhésion ny atokotiky Madagasikara ho any amin'ny Comptim sy ny Fokotim efa tsy maharaka tsony ny tenanay izay tompona andraikitra ao anatin'ny Madagasikara mirodorodo aiza monsieur le député fa isoratra anarana zay aiza monsieur le député fa isoratra anarana am'le fils d'adhésion ny tiky Madagasikara androany zao de any amin'ny commune rurale Ambojanary tena misesisesy mihitsy tsy maharaka mihitsy zay mitety andreo commune reo satria matsiaro tena le vahoaka matsiaro le taloha hoe ity président Marc Ravalomanana ty any no afantatra fa anarina n'ity firenena ity de zay ny tena zava-dehibe de reo voafantatry n'olona fotsiny tena koa hiakatra plateau miara-manonja androany de fa iny midododo ny message satria zay ny asany solom-bavambahoaka mijery akaiky ny fiainan'le vahoaka de message tonga de ty mba apitao ohatr'izay nge le namana rina ny toejava misy am'izao fotoana zao de raha tsy somary terna ohatran'izany reo ao anatin'ny fitondrana reo zay zao ao anatin'ny session parlementaire tena ao anaty session mihitsy zay andinika ny zava-misy de manao ny tatitra tondra le tatitra le vahoaka zany izahay zao de alefa any amin'ny ambaratonga pahefana any amindreo ministère reo niveau ministère de tsy maintsy ho jerena io zao androany commune rurale Ambatomainty sy ny commune rurale Morarano de misy an'le tany izay nalain'olona anankiray ao amin'ny commune rurale Ambatomainty aty tany ray io de misy clef zay ny anarany Ambatomainty io Aparamanina clef zay ny anarany io efa en commune io de feb EPP io any commune koa fatram'izay tamin'ny andro Somalaka taloha de noho ny fisin'olona anankiray zay monsieur mahitahita de alainy aorondreo tanyreo de tsy maintsy mitsangana no solom-bavambahoaka zay ny ametrahan'le vahoaka aminao itarany amin'ny manaintaina tsy maintsy mitsangana no solom-bavambahoaka hoe zao ny zava-misy aty amin'ny district aty amin'ny commune anay de ohatran'izany koa le ao amin'ny commune rurale Morarano izay ao am-panefy ny anarany fokotanina anankitelo izy misy 142 hectares efa misy fotodrafitrasa infrastructure ngeza be daholo efa misy EPP ao
EPP-mpanjakana misy fiangonanao misy FJKM sina de oala kabaren'olona anankiray de anjaranao solombavambahoaka ny taraina am'zany any amin'ny miady any amin'ny ministra any de tsy maintsy hijery zay ny asan'ny solombavambahoaka mba misy ireo devabilité zany makany am'le vahoaka satria marary ny vahoaka fa le fanjakana ve tsy mahita mivantana am'zany nyzany toe-javatra ka le mpitondra fanjakana mihitsy eny namanarina ny tena tsy hita zay hoe inona ary ny ametrana anjareo eo e le mpitondra fanjakana mihitsy eny ny problème am'ty tantara ty e 2023 mamaika azy aloha zao de zay ny mahatonga ny le olona any hoe tsy mila an'zany président Andry Rajoelina ipetraka eo zany tsony amin'ny 2023 ary zany ny slogan any amin'ny district koa indrindrandrindra fa zany daholo zao nresaka olona raha ty tsy mila président Andry Rajoelina ipetraka eo zany tsony zany ndray zao ny karazana hoe slogan zao satria leo le olona de olona miteny zany tsy hoe team miteny zany na hoe tena miteny zany fa tena vahoaka mihitsy miteny zany na le tompona andraikitra IRD ao anivon'ny commune tsirairay ary sanganiana tsy manao ny asany ara-dalàna andehanana Bianco daholo satria ary le Bianco koa am'izay de tsy manao ny asany koa hoe matoa ange misy zavatra tsy mety ao anivon'le commune anankiray ohatra commune rurale Anoroa matoa misy zavatra tsy mety andehanana Bianco ao de misy dikany eo zay misy zavatra tsy misy dikany eo zay any ka le fitondrana IRD mihitsy eny namanarina tsy mamelatra any ambony ka hatraty ambany de tsapan'ny olona zay ao am'le fiainana isan'andro le vahoaka tsy mahafantatra mihitsy hoe iza ny tena tompona ndraikitra am'ty fa fantatr' olona hoe IRD mitondra eo coince ny IRD tsy mamely ny IRD inona ny atao tsy mila ny Andry Rajoelina mipetraka eo tsony izay nge le fandehan'ny zavatra misy any namanariny ka matoa hoe n'olona mitaraina ty aminao solombavambahoaka ianao solombavambahoaka ny tokony atsapa hoe andrainy andraikitra anao ohatra resaka kidnapina io isan'andro ve misy kidnapina foana tsy vita ny kidnapina alajaza vina teo tamin'ny tany sy ny firenena ary nisy zany kidnapina zany ary ny olona any tanimbary miambonomby mitanangady feno fotaka zany ny kidnapeny zalahy misy zavatra tsy mety ny dikan'izany zavatra tsy mbola fahita tamina fitondrana araka ny tenin'ny namana faniry any amin'ny commune rurale Morondava any amin'ny district Morondava district Morondava misy voamaso telopolo vina ary nisy en'izany de am'izay ve ianao solombavambahoaka any amin'ny district Morondava tsy andray andraikitra matoany ianao napetraka ny vahoaka eo mila mandray andraikitra zay zay ny nametrany zay ny fidianany vahoaka anao mitaky an'le redevabilité fa raha ohatra ka solombavambahoaka tsy hainao zavatra kosa ve inona ny zavatra tokony atao am'izay izay ny tokony hoe atsapana na ny tâche d'attribution le solombavambahoaka tokony hoe zao ny asany solombavambahoaka manao ny tatitra mitondra ny etaetan'le vahoaka any amin'ny fitondram-panjakana député Tim zao mahafantatra tsara ny asa nareo zao manao le asa de ny ao amin'ny atemy mera-pirenena sy maintsy resahantsika ihany satria ao anatin'le session ihany nareo zao tonga de va rehefa sara député ao anatin'ny session ordinaire moa zany izahay zao ny solombavambahoaka rehetra ka dia zavatra misy dia ny assiduité ny assiduité n'le solombavambahoaka zany eo tsy vitsy zany ny solombavambahoaka tonga mivory mangatsitsika mihitsy zany ny ambiansa amin'ny epitranao zany de ohatra mangingina be tsy hoe ahoana nefa raha-pirenena ny jerena ary tady dio ohatra ny député Tim foana ny tanay député tady dio fa député IRD zay miaraka fitondram-panjakana any maronisao misy 720 zareo tsenkerinareo hoe mba nakaiza fa maninona ny tsovory
nefa ndraikitra sy adidy amin'ny firenena ka izay no mahatonga hoe le IRD mihitsy ny tsy atrany ambony ka hatraty ambano a raha vo hoe resaka IRD zany de tsy na ny asa rehetrarehetra ataon'le bureau politique IRDR de tena mikoinsa fa manina ono zareo ny tsy mivory zay zao no hitan'ny olona hoe a manakaizany député anay tsy ao manakaizany anay tsy ao malo zao zay a nivory tao amin'ny Carleton resaka APF tokony ho efapolo ny député tonga tao ohatra mivitsikely nareo ny tao vitsikely tsy ampiroapolo avy zay ny tonga tao tsisy atsasany tsisy atsasany nefa ny IRD ny tena manana majorité tena kaiza taoly zay le izy e tokony fantatry ny nefa mandray vola manahirana mola izy fa ao anatin'ny session ordinaire zay zao a andinika ny tetibola de rapitso moa zany a misy ny resaka rahan'io commission any zareo amin'ny culture dia tompona raikitra vola misy proposition de loi moa zany natolotry iny raha samy manana Paulbert na député Rosy eo zay vorinao mikasika andry zareo a mpanakanto artiste zany zao tokony mila firaisakina any solombavam-bahoaka rehetra hoe satria misy proposition de loi atolotry ny namana député de tokony atao hoe mba mirahina ny solombavam-bahoaka rehetra ny amin'ny fampandaniana zany rapito zao ny tena feno tanteraka ny programme anay mikasika an'izany tolo-dalàna zay atolotry ny honorable député Rosy zany manaraka an'izay mandeha ny fotoanantsika anao autoroute ony Tananarivo Toamasina ny reny deux nefa ohatra ny lavatavaka tsy fakahitana Tananarivo Moramanga amin'ny maha-député any aparafara vola ny député Rabekizana ahoana mba fandraisanao zao reny misy tetikasa atolotry ny filoham-pirenena de mandalo any amin'ny conseil des ministres zay ny tokony ho izy zay mihitsy de rehefa tonga ao amin'ny conseil des ministres iny a de tokony mandalo any amin'ny assemblée nationale raha misy mpamatsy vola amatsy an'iny de misy ratification izay alefa ao atram'izao izany zavatra zany mbola tsy tonga faharoa tokony ho isy étude amin'ny fanaovana an'io autoroute io atram'izao nge zany étude zany mbola tsisy fa le sinefa nataony zay izay naovako hoe misy vice de forme zany tsy fantatra hoe izareo ve ny tsy mahay an'le asa na ahoana fa zay fotsiny resahana hoe misy autoroute lalana migodana deux voies ina ny étude an'izay de hoe makaizavy ny itinéraire io autoroute io zay zavatra zay a tokony ho jerena mikasika an'izay nivonareo solombavam-bahoaka zao tsy solombavam-bahoaka indrindraindrindra solombavam-bahoaka anivon'ny faritany Toamasina sy solombavam-bahoaka anivon'ny faritany Antananarivo izay andalovan'io tokony ho iaraka andinika an'ireo zany ary zony rehetra ny tokony mahafantatra an'izy amin'ny Antsipirihana tokony ho fantatra ny solombavam-bahoaka rehetra zany fanaovana zany autoroute zany ny RN2 zay ndresan'ny namanarina moa dia io izy io tongo vakivaky izy io sady marary mamenatra atao firanao zao adiny 4 avy eo Moramanga makaty Antananarivo nefa lalana 168 kilomètres 4 heures nandananao am'izany 4 heures nandehanana am'izay adiny 4 fa maninona notrany io le izy RN 44 zay rahan'ny fitondram-panjakana koa moa am'izao fotoana zao dia tsy hita hoe ho vita ve sa tsy ho vita fa na le asa ary lasa ny engin rehetrarehetra ny tompona andraikitra zay manao an'le RN 44 azy ny société entreprise manao le RN 44 mangina tsisy an'izany nge ao manao tetezana fotsiny ny ataon'le izy eo
fa de nijanona manomboka eo amin'ny ambosary andaingo iny zany no tokony atao voalohany de andaingo vody ala de ny premier course zany a manomboka eo vody ala jusqu'atreo andaingo jusqu'à eo amy 20 kilometre eo ny vita fa disak'zay de mijanona daholo ndray aloha tratra ny fahavaratra ho tratra ny fahavaratra eo de eo zareo nefa miteny hoe tsy maintsy vita ny 2023 ahoana moa ny fahavitanao ny 2023 resaka 60 kilometre ary vody ala ambosary makany Moramanga telo taona manao azy zay ny nanaovan'iny io telo taona nanaovan'io ambosary Moramanga io ary tena miteny aminao fa raha tsy zay sy député fidèle ny tabataba tamin'io koa manaitra ny tompona andraikitra ao anivon'ny ministère mbola tsy ohatr' zao koa ilalan'io zay nge ny mahatsara no ilaina ty mpanotra ty ilaina ny solombavambaoka mpanotra ny sy ny toko politika manotra satria manaitra ny tompona andraikitra rehetra ohatra zao zareo miteny hoe tsy ilaina concertation nationale ho an'ny mpanotra de tsy maintsy ilaina ny concertation nationale satria refonte ny atao andinika raha-pifidianina ny atao ohatra hoe zareo zao privé atsofony ao anatin'mahafarovana karapanondro asina le vina teto tamy makany amy toeram-piasany izay ge mahatonga nay mpanotra zao mitabataba amikasika andreny zavatra reny satria raha ohatra ka zany fo de ijery fotsiny eo fotsiny zany fitandrazana iombonana ty firenena iombonana ty ka tsy azo atao zany hoe mijery fotsiny zany na inona zany nataondrareo na inona zavatra ataondrareo de hojerena fotsiny tsy mety kosa zany namanariny eny ary mamaraparantsika efa hiditra eo ihany keo ny solombavambaoka Madagasikara voafito amin'ny distrikany Ambohidratrimo ny député Mamy Rabenirina sady miandraikitra ny secrétaire général ny team izy no manana andraikitra lehibe ihany koa eo anivonareo anivony aty amin'ny meram-pirenena questeur fahatelo amaraparanantsika ary député Rabekizana inona ny tianao amafisana amin'izay zavatra nambarantsika teo zany indrindrandrindra ny fiainany tantsaha sy le hoe tena hoe sahirana ny tantsaha na eo amin'ny asa na eo amin'ny hoe fiarovatenany tsisy mpiantsony voalohany indrindra aloha dia satria ho avy eo ny honorable questeur Mamy Rabenirina izay avy namita iraka tany ivelany ka dia voalohany dia miarahaba ny honorable Mamy Rabenirina izay tonga soa eto tanorazana eto ka dia engene ka de mba avitrika tsara amin'ny asa ary omban'Andriamanitra am'izany asa zay nataony tany fa dia hoanay namana hoanay atokotiko Madagasikara dia mirehare kosa zay hoe mba nisy solombavambahoaka honorable namana namita iraka tany velany ho reharehan'le atokotiko Madagasikara satria na de ao anatin'le mpanotra ary mba misy ihany ady tany amin'ny Royaume-Uni sady pays ngeza be mihitsy ny nantonka dia mitondra voandalana angamba izany fa de miarahaba sady ho an'ny fanontaniany namanarina ho avy ny fotoam-pambolena 2022-2023 misy eo amin'ny 320 isanjato ny tantsaha eto Madagasikara rindrarindra any amin'ny faritra aloatra izay misy eo amin'ny vialaran-tany 60 000 hectara eninalina hectara amin'iny distrikako iny manainga ny fitondram-panjakana ijery akaika andreo tantsaha reo satria ao anatin'ny fantrana mihitsy ny tantsaha am'izao fotoana zao mitebiteby ny tantsaha am'izao fotoana zao aiza ny vola entina miasa aiza ny zezika
aizany masoboly aizany ny gazoal zao efa miakatra ka dia mitodika ny fitondram-panjakana tanteraka ny tenako jereo a ny fotoam-pambolena any amin'ny faritra aloatra mangory indrindrandrindra any amin'ny distrikta Naparafaravola fa mitebiteby reo tatsara eo tsy mahavita ny asa ka dia mitodika amin'ny vahoaka mahereza fa ao anatin'ny ady sarotra atsika ary azakivy fa dia kino amin'Andriamanitra foana ny zavatra rehetra fa tsy maintsy ho tafita ity firenetsika ity ho antsika tokotika Madagasikara manokana ao anatin'ny mamaraparana ny redynamisation ary verina indray izahay indrindra moa ny tenako izay distim président distim iteten'ireo commune reo izahay isoratra anarana ho an'le fiche d'adhésion amin'ny atokotika Madagasikara fa dia mitongava daholo ianareo any amin'ny comtim rehetra sy ny distim indrindra ny fokotim ametraka ny base isika de ho an'ny lisy-pifidianana indray mahavititsika satria na hoisy ny fifidianana tsy hoisy ny fifidianana tsy maintsy misoratra anarana zay indrindra tsy maintsy misoratra anarana ka dia jerevo daholo ny any amin'ny fokotany rehetra ny lisy-pifidianana rehetra ary ranondrariny sy nohitsy tokony afisena io lisy-pifidianana izay vita io ka dia zay ngamba ny afatra ataoko ka dia sambita in'Andriamanitra sotra tompoko eny ary soratsika ny député Rabekijana Solofoery zay solomavam-bahoaka ny Madagasikara voavidy tamin'ny alalan'ny tim tao amin'ny distrika ny Amparafaravola nitondra an'izay fanazavana izay fanazavana ary teo ihany keo ny zava-misy any an-toerana tany amin'ny distrika izay nahalany azy izany zay ny tena zava-dehibe satria le hoe zava-misy any amin'ny fotony any mihitsy no tena ilaitsika ny mahafantatra azy fa tsy variana fotsiny aty atapitapiny aty ny fomba fitondrana an'le firenena mantsy amin'izao fotoana zao de izao ny zavatra tsapa ny aty ambonimbony aty ihany ny resaka any amin'ny projet any lavitra be ihany no resahana ampanantenana an'izao ny olona ampanantenana an'izao ny olona nefa any amin'ny distrika Naparafaravola misy teratany malagasy misy ray mpianakaviana misy mibata eny Tambary mbola ao anatin'ny fotaka ao anatin'ny angady de ahoana zany re olona ahoana zany nefa ianao zany ny girafy sy ny elefanta sy ny zebra no ampidirina eto ny teratany malagasy piraitan-drazana misy mibata ny Tambary misy mikidina be tsisy piaro lay malagasy tsisy piaro lay vahoaka malagasy izay ngamba no mahafoaka be amin'ilay zavatra miseho amin'ity resaka tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana zao tsy misy piaro ilay vahoaka malagasy fa iza ny tokony hiaro an'ilay malagasy zany mpanambolany raha ohatra ny eto Antananarivo mpanambolany maka fotsiny izy an'ireny société privée mpiambony reny de mandry izy amin'ny alina milamina izy amin'ny alina tsisy mikitikitika ny fananana sy ny sisa mbola misy alika mbola misy alika be raha tsy Rottweiler de Dog allemand de Doberman kilo par jour ary sakafon'izany 5 kilo par jour miaraka amin'ny krokety zao no nataon'le vazaha zay tadidiko aloako izy izy vazaha io aloako izy izy maka mandany vola amin'ny naovana sakafona alika to zay aka sécurité olombelona tonga saina mihitsy tam'izay hoe maninona ka zay le izy satria misy resaka tsy fampitokisana vokatry ny fahantrana zany ka zay le tianotenena hoe le malagasy tsy misy piaro amin'izao fotoana izao raha raisitsika ny zava-misy any amin'ny distrika ny Amparafaravola manana nefa ny atao hoe ny manana ny fahefana nefa de milamina amin'ny alina mahita toro tsara amin'ny alina ny teratany malagasy ary misy mibata ny Tambary ny zaza misy mibata tonga de mandeha mianatra de any de ny zaza ary maty misy manolana ino lo tena tsy maintsy tenenina misy manapaka filahina misy manapaka filamina misy tapado ny tenenle namana teto ny vatany efa ny lohany tsita mbola fampitadiamana zany no zava-misy vo etsekady kely tapitra ny akoho any ampisoko amin'ny alina aolany zalahy le tentaly akoho tonga de tsy migika zany ray zany zao de aiza ihany ary ny iainana
aiza ny iainana ao anatin'le fiainam-pirenena ka hoe efa tena efa tsizy le izy ka raha miteny ny olona any am-paravolany araka ny teny Rabekijana teo tsy mila amin'ny mpitondra am'izao fotoana zao ntsony zay mahatsiaro marary izy matoa miteny an'izany fa zao ndray misy miteny kopakopahany tim avy ato ambadika indray le olona hoe kopakopahany RMDM tsisy idiran'ny tim sy ny RMDM zany fa le olona no miteny ny fijaliany ao anatin'le izy fijaliana manara-penitra no misy am'izao fotoana zao eo ary namana faniry toizanao indray ny fandarana rehefa avy nandray ny député Rabekijana isika dia andray ny député Mamy Rabendrina indray ianao ndao ary zatsisy eny ary mialohan'ny idiran'ny député Mamy Rabendrina zay mbola manao ny fiomanana ao ambadika eo satria izy moa vao avy nandeha lavitra dia lavitra tany Royaume-Uni tany Londres tany koa nisy somary fiandrasana kely nisidana satria dia nisy olana ny Kenya Airways dia nisy fiandrasana ora maromaro dia mbola anatin'izay hoe farerana zay fa mbola miomana izy any ambadika any so mba mahoaka Mamy Rabendrina fa rehefa avy eo izy ho avy eo vakitsika reto afatra samy hafa ireto dia isaorantsika ny député Rabekijana nitondra an'izay faneho-kevitra mahafinaritra dia mahafinaritra netiny teo zay ny amin'ny hoe misy vahoaka tsy maintsy tsinjovina ary misy feom-bahoaka hoentina amina fandarana tahaka izao dia netiny solombamoaka Rabekijana solofery tamintsika teo le izy ndao ary ny afatra dia zao bonjour même ozy izy rehefa tsy ho avy amin'ny fikoanandom-pirenena ny eo amin'ny fitondrana dia mandray safaipetra ireo antoko maro sy ireo société civile ny FFKM tsy mahazo milatsaka irajoelona zay zany no fomba fanio-kevitra ireo namana mandeha ny mba antany ozy izy any député Rabekijana iza na vita fotodrafitrasa be taty amin'ny disitsika nambatondra zaka sy aparafaravola hidada sa izandry kely zay zany ny fantanina zay nalefa ny député Rabekijana moa efa lasa izy teo salama faniry raha koto avy aty Tamatavy any izahay dia piasa tao amin'ny SMMC foheritaona izay no nahato tamin'ny asa tapaka hatramin'ny knapsa mba iresao ao amin'ny miara-manontsy dia efa miresaka an'izany nge tsika dia SMMC ty nge efa misy antota taratasy eny anivon'ny sampandraraha miady amin'ny kolikoly ary ady hevitra goava me mihitsy izy ty fa asa moa hoe miandry fanjakana tsy ho eo amin'ny toerana ve vao hanapongatra ity raharaha ty fa raha ny tokony izy dia efa tokony nandeha teny anivon'ny Bianco mipaka ary efa nisy fanadiadinina atao mahakasika ty resaka MCMMC Tomasina ity salut même mbola tsy nisy tao anatin'ny 80 taona ovy nambolena avy eo nosikiro mpangalatra dia namidiny loza nona ny vahoaka raha fanozia farimena distrika Betafo Antsirabe gravy ane zany ovy nambolena avy eo nosikiro mpangalatra dia namidiny loza nona ny vahoaka raha fano any farimena distrika Betafo no nandefa vavota amintsika teo salama tompoko amiko ty fitondranty tena kaboraraka be fandripahalemana tsy misy mandry fandripahalemana tsy misy mandry andriranantsy ny vahoaka aty Tomasina tratra ny mpanao ratsy tsy firy andro dia afaka fa manao kolikoly efa tsy misy tahotra sy enatra ny mpanao kolikoly zaka aty Tomasina ihany taoany zany zava-misy nefa dia tamin'ny 2024 dia hoe tena iady amin'izany kolikoly zany kanefa dia zao ny zava-misy mampalahelo foana fa dia anjarantsika vahoaka no makatandrify zay tokony ho tandrify ny fanapahan-kevitra raisitsika zany salama meme raha tena voniny sika RMDM dia toizako le izy mila mametraka olona mitsikilo ny lisy mpifidianana isaky ny bureau de vote indrindra any ambanivohitra Toliara Mahajanga any no miainga ny mikimaka fa ny atia amin'ny bemponina sy desa loatra izy ary ny taux d'abstention ozy izy 0 mihitsy dadanay vo ambavadiny tafo tana Atsimon-drano zay nga ino ty amba
inty ambatafo ty ambatofa ty tsy arako tsara ty dadanay voaza to fanafoizateny izy fa sahirina kely mamaky azy. Salama miara-manonjy Jose avy aty Amboditsiry ary ahoana lay hoe papangonjaza no mampisy ny delestazy tao Tamatavy mampime Jiramasy ity fanjakana tarisin-jaza ity vaovao tany Tamatavy omaly. Za makatima hatramin'ny farany mahereza daholo isika rehetra hay nisan'izany papangonjaza zany na tonga ny delestasy. Salama miara-manonja Lody avy atya Akadimena Fokotany Ambato Saromby Sera Kiranomena Feno Arivobe manaraka miara-manonja foana. Sarira Lody ity Lody sy zao azo antoko ty hoe Claude de natao i Lody any Akadimena Fokotany Ambato Saromby commune rurale Kiranomena Feno Arivobe nanotra tamintsika teo miaino atsika daholo zany any Kiranomena any. Azafady MBS ve io Efraima ihany. MBS ty Efraima ianao maheno anay. Salama tsenay toandro nareo enay amin'ny alina. Ay tsenay amin'ny atoandro nareo enay amin'ny alina. Misaotra fa miteny zahay amin'ny fifidianana de eo reo no tsarainy vaoka. Lova atya Ambody Fary Aparafa ihany. Aparafara vola ho mafinaritra tena nisa mandray anjara mavitrika mihitsy amin'ny fandefasana hafatra aty amintsika. I Rome keo any Aparafara vola de anisan'ny mandefa message taty amintsika taty. Kokoa même miady amin'ny zanak'Andriamanitra io DJ io fefa akaiky ny fahareseny Rababy Ambatondrazaka. Zato isanjato MM ozy izy. Misaotra betsaka babia. Bonjour Freddy avy atya Tananambony Fianaratsoa. Ay Tananambony misy Tananambany manko any Fianaratsoa. Mankahery ny zanak dada rehetra zany de mankahery amin'ny babia ihany koa zany. Kokoa Pakafi miara-manontsika manoana ny dada foana 2023 ozy izy Vero avy aty Ivato kokoa Vero de misaotra betsaka nandefa ny afatra taty. Bonjour Faniry Lanto Ambato be ihany makasitraka Faniry Sirina de dada ihany de kokoa Lanto eny Ambato be zany. Salama ny maire IRD aty aminay dia miteny an'le toerana izy Betafo dia mitady amadika palitao. Ka inona moa ny olana raha ohatra izy ka tonga saina. Bonjour ozy izy même manao Dola Makotandray ny ACC sy ny misaotra tompoko Michel Ambatondrazaka. Kokoa nareo miara-manonja miaino anareo sy tapaka izahay dady avy aty Ambatondrazaka ihany mirarisoa. Ambatondrazaka Aparafara vola mafinaritra. Tsisy afatra lizy fa de Anjanary de le Anjanary atsy hoe iza ao Anjanary tsy haitsika na deux zao na deux zay na deux zay sa na deux za satria Anjanary mizara efatra. Ohatrany eo Manjakaray misy 2C 2B 2D. Salama même Rivo avy aty Antsirabe ihany efa tsara be le miondana makafi MM fandao mba samy handray zay andraikitra tandefy azy aby isika malagasy tonga sainy. Tena marina mihitsy le Rivo samy mandray andraikitra isika fa le miondana efa mafinaritra be zany vorahintsika ny afatra zany. Bonjour ozy izy mba azo fahatarina ve isaky ny amfiry no azo atsona Gervais Ambatondrazaka de atsoy foana fa itinge amin'ny akabeny misokatra lay laharantarby afahatsika mifandray zany de rehefa afaka mandray moa zany de raisina avy atrantsika de mihaino fanazavatsika. Eto anaovana kokoa ny Rita eny Ambatomaro vao niantso teo zao Rita de voaraintsika tsara de mitaray ny Rita hoe mbola tsy tonga any mpanisa mpifidy. De fa mametraka fahimalona koa ny ekipan'ny Rita any miketriketrika mihitsy hoe eto ndray de tsisy anaiky an'izany de kokoa andry madame Rita ery Ambatomaro. Ambatomaro zany boribory tany fahadimy misy any député fetra. Bonjour Rakoto Atsirabe alefaso aty aminay même ozy izy de aiza inona teneny Rakoto Atsirabe de manaraka tsara ny MM zany. Misaotra ny Rakoto any Atsirabe mba ataovy kokoa foana zahay fanira fa miondana MM zay sady hita fa manga masaka io fitondran'io Roger Apasika de kokoa zany ho an'ny Roger ry Apasika. Mandeha ihany ny famakitsika efa mamaraparantsika satria efa vonao ny député Benrina Mamia.
salama faniry araka ny fahatsapako dia nofinofo lava ny fiainan'ny filompionena ka vao mahita vorona manidina de tavy avy ny asiny sira ho loka ka ampanatenainy vahoaka hoanina ko rehefa miatrika olona maro dia tsy aty amin'ny planeta tera afatra hoan'ny mpanina foan'ny fandrarana rehetra momba ny fandripalemana ozy izy satria izay tsy nanota no aoka hitorabato emerako to malala vohy tsara aparafaravola ary ataovy kokoa moa ain de efa mazava ho azy manosony tsara mihitsy me any aparafaravola eny miezaka tsika manoratra de mahafinaritra le fomba fanoratantsika azy ao anatin'le izy mba irindra tsara ny fomba fanona za io zany sady mamaky de manala an'izay efa voavaky salama ozy izy meme zay te fianara to de miondana tanteraka ary tsy miala amin'ny dada manatena fifakatiavana antsika mpanohana indrindra fa ianareo mpitarika solombavam-baoka misaotra tompoko i Alfred ihany no manoratra de miaraba ny Alfred zany salama miara-manonja averintsika dada fa mijaly izay amin'ny fitaovam-pambolena maro antiatsianaka rehefa tsy ny fozahorana de mety na dada na rajao izy izy madama voango vola ampitandrefana mora ranokrom zay ndray zany fomba fijery ny voango vola ampitandrefana mora ranokrom zany tena tofoka sy leo ale vahoaka salama meme raha azo fitondra zao ane de nikarana ny tiny no ny gasy fa raha mbola io no eo de mety tany karana daholo Madagasikara afaka 5 taona manaraka dada ihany atsika Rapaola atia manandrina de le manandrina ty Rapaola sy hoe manandrina Varadrano ve ty sa district manandrina aloha tonga de avatsika ohatran'izay fa eto zao sahirana hoe manandrina Varadrano ve ty sa manandrina any Fianaratsoa bonjour même ozy izy Mama Rose ihany de aizy ty Mama Rose imeritsy atosika aveny ty nitenenina ty miondana MM makasitraka de arabaina Mama Rose ay atsiarovako amin'ny Mama Rose tamin'ny Vatomandry zany manao hotely nafinaritra be ny tantara Mama Rose salama MM le tetena inona koa tiky tenenina zany train nanaovana oeraoera be to vao mainka napidikizo mamy avy aty Fianaratsoa ay lay ana zany ty tetina train ay tsy tetena zany ty fa tetina train na ary koa raha mamy manolotra fahafa be lay tetina train nanaovana oeraoera be to vao mainka napidikizo mamy avy aty Fianaratsoa zafady fa tsy arako tsara le soratra salama makasitraka anareo miara-manonja ao maro be mihitsy izy ato ny afatra voaraintsika arafano ety Ambohitsoa izao tena makafy MBS ary amin'ny fandarina rehetra mihitsy ao anatin'ny MM dia mampalahelo izy tabaka ny MBS araka ny fahitako azy de tena teknika satria non signal ozy izy no eo amin'ny tele ny Jirama moa zany de ndimy tabaka omaly talata fa isan'andro dia ora firy rony sasany de amin'ny 10 ora arivo trop le izy efa ndray ny député Mamy Rabenindrintsika fa manao fandamina kely fotsiny manao na zoko be tena mijaly mivoaka malagasy ozy izy tsy any atsimy any no kerefa efa mitatra aty Fianaratsoa ikongo eny fa na Antananarivo mihitsy aza tsy ampysony le izy le hoe soloy zany de anarana sy tanàna salut même MBS 0.8 0.8 zany Radio Mada zany ny agence enseigne mbola tsy nandalo na dia samy ety Ambatomaro misy efa vita zay koa mbola tsy manana carnet ozy izy fa vao nifindra avril inona no atao Madame Rita efa le niteneniko teo Madame Rita de mandondony mihitsy mifoko tany alaivo ny fifondramonina de ataovy mifandratana vaovao salama miara-manonja dada ihany vidiko amin'ny 2023 eny ary fa raha nanatreo fa raha ny afatra ato tena tsy lany bobakisation be mihitsy fa ny fotoana mandeha solomamboaka atsika raha teo efa eto akaiky eto député Mamy Rabenindrina zay avy mitahiraka tany amina ndaliny kilometra tany nandritry ny herinandro maherikely teo eo de io le nitondrako fialatsiny tamintsika tamin'ny lakamisy teo hoe tsy eto izy fa voatazona amin'ny adidy amanandraikitra lasa lavitra ny solomamboaka fetrarala am'jafombololona moa no nanao fandaminana nandray toerana tamin'ny alakamisy miaraba Andriamantoa solomamboaka tody somatsara eto amin'ity toerana ity ndray tsika
miaraba faniry razafimanatany riny rabe mananjara ny mpiaramiasa rehetra ato amin'ny studio anankiroa fa indrindraindrindra miaraba ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja fa alitafaraka eto indray androany a fampizarany vaovao sy zay zavatra azo resahana rehetra eny ary ny olona moa rehefa avy mandeha ohatra zao de bite mamyrabe indrina de fomba malagasy le hoe manontany voandalana aizany voandalana e inona ny voandalana e inona ny azo tantarainy de azo lazaina hoe tafiditra somatsara mihitsiny anatin'ny fandaharantsika zao satria vao asana faky malialy ianao no tonga tokony efa ho tonga aloha ihany zany fa no ny olana teo amin'ny lafi ny sidra moa zany de somary nisan'izay hoe fatarahina izay inona no azo ambara solomamboaka mamyrabe indrina tamin'ny fitsidiana zay no tanterahanareo parlementaire tany Royaume-Uni tany zany io moa zany tanàna fitambarana tanàna maromaro izy io zay manana am'izay statut manokana izay voaingana raha teo no maty ny mpanjakavavy Elizabeta faharoa tany am'izany toeran'izany na metahiraka nandritry ny herinandro maromaro teo vitsivitsy na mahery kely ianareo anisa mitarika ny délégation na teo nivony teny meram-pirenena ianao zay mitarika an'le vondrom-pifakatiavana groupe d'amitié parlementaire na solombamboaka malagasy sy britannique efa nisy fandehananao tany Glasgow niatrika an'ilay fivoriana mahakasika ny COP26 zao ndray moa zany vondrona fifakatiavana fa le azo tantaraina avy eo amin'ny mpanaraka antsika aloha député mamyrabendrina mba finaritra an'le adevitra satria mamitahiraka eo amin'ny setra isam-pirenena ko ny solomamboaka rafitra anankiray ao anatina anteny miera anatina parlementa ny vondrom-pifakatiavana na le atao hoe groupe d'amitié parlementaire parlementa eran-tany zany manana an'io iombonan'io satria ny parlementa eran-tany no miezaka mifandray tsororo na isam-bondrona zany hoe na bilatéral na firenena maromaro no mitambatra ao anatina vondrona anankiray ary ny eto Madagasikara ny parlementa malagasy de efa manana fifandraisana amina parlementa maro eran'izao tontolo zao ho an'ny fifandraisana amin'ny parlementa britannika de vaovao ity satria raha tany amin'ny taona 1840 nitsidika teto Madagasikara parlementaire britanika vitsivitsy tamin'le mandat eo aloha zany dia nitondra ny faniriny ny hifandray amin'ny parlementa malagasy mbola tsy nisy zany talohan'izay ny ilay vondrom-pifakatiavana tamin'ny taona 1840 iah teo kanefa no nitrangan-javatra teto amin'ny firenena sy fifidianana sy fahataperan'ny fempotoana fiasana de tsy tafatsangana tamin'ny mandat eo aloha iny ilay vondrona taty Madagasikara fa zareo tany Grande-Bretagne zany efa nahatsangana ny azy fa rehefa nandeha ty mandat am'izao fotoana zao ty de anisan'ny asa napetraka tamiko ho toy ny fifandraisana tamin'ny ireo parlementaire britannique efa nandalo taty ireo ny fananganana ny groupe parlementaire groupe d'amitié parlementaire avy aty Madagasikara mifandray amin'ny parlementa britannique rehefa nandalo tany atoerana tamin'ny taona lasa tany a Londres io de niaona tamin'ilay filohan'ny vondrom-pifakatiavana parlementaire britannika malagasy izay parlementaire britannika zany io olona io Tim Lofton zay ny anarany de rehefa nanao fifamangina rapomba fifanajany zahay tao amin'ny lapan'ny Westminster tamin'ny heritaona de ny fanaraka fa hotohizana ny fiarah-miasa satria samy efa tafatsangana le rafitra amin'ny andaniny sy akilany ka ho fanamariana zay de nisy ny programa nyarahana nakatoavina niaraka ary anisan'izany ity fitsidiana ity naniry zareo raha mba isy délégation parlementaire avy aty Madagasikara nakany Grande-Bretagne hitsidika ny parlementa britannika ary fampizara nytraikefa sy fahakalala misimisy kokoa satria zareo moa efa nandalo taty hoia taona vitsivitsy lasa izay
de izay no antony nandehanana tany nitarika délégation raha ny tena marina efatra ny tokony ho délégation avy amin'ny anteny miera-pirenena nandeha tany fa noho ny antony maro dia tsy nisy afa-tsy zahay mirahalahy no avy amin'ny anteny miera-pirenena afaka nandeha tamin'ny ora farany za sy ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikany Sakara. Arak'izany ny zavatra natao tany de fiaonana, fifankalalana, fifampizarana. Ny tena nanomboana azy aloha zany de fampahafantarana ny parlementa britanika. Rehefa miteny hoe ny parlementa britanika, ny toerana, ny mpikambana, ny fomba fiasa, ny rafitra farafahakeliny. Reo zany no ezahana nojerena akaiky tao anatin'ny andro vitsivitsy. Ny toerana moa zany satria io atao hoe lapan'ny Westminster ray manontolo io no misy ny parlementa britanika izay toy ny antsika ihany mizara roa. Misy ny ataontsika hoe mitovy amin'ny anteny miera-pirenena ty nataony zareo hoe House of Commons, de misy ny mitovy amin'ny anteny miera-ndoolona ty na lay ataony zareo hoe House of Lords. Fa ao anatin'io lapa be ray manontolo io trano be ray manontolo izay misy ny Big Ben zay moa no afatarany marika anankiray afatarany maro azy ary manamorona ny renirano tamizy. Ao no misy ny lapa, misy ny parlementa britanika, misy andreo androm-panjakana anankiroa reo ary nitambatra zany le trano io lapa io fa lalatsara isan-karazany sy sapanandalana ny anatin'ny lapa any manasaraka azy sy ny loko de nitsidika n'ilay trano nanomboka teo amin'ilay efitrano lehibe anankiray nahitantsika azy farany tamin'ny sary de niandrasana ny fatin'ny mpanjakavavy Elisabeta faharoa. Eo zany no atao fidirana lehibe indrindra amin'iny efitrano lehibe iny zay tao daholo no niandrasana ny fatin'ny mpanjaka anglisy rehetra teo amin'ny tantarany firenena anglisy teo amin'io efitrano. Nanomboka teo ny fitsidiana nandalo tao amin'ny chapelle anankiray zay voatokana ao anatin'io lapan'ny parlementa io sy nitsidika ny birao arak'izay tratra. Tena tsy vita. Za manao hoe tsy vita na ray volana raha ny fitetezana an'ilay lapa. Noho izy lehibe. Noho izy lehibe sy be sapandrara satria io miteny hoe io ny lapa fa any ampitan'ny arabe zay misy tunnel mampifandray azy mbola misy birao hafa iasan'ny solombavam-bahoaka sy ny vaomiera maharitra sy ny sapandrara hafa rehetra. Zany hoe ivelan'io lapa io zany fa trano hafa moderna taty aoriana ary ampitan'ny arabe ary fa hoy atao hoe lalana ambanin'ny tany no mampitohy azy any. Ianao tsy mieritreritra akory rehefa tafitany ampitan'ny arabe anao rehefa mandeha ao anatiny ao. Zay ny fitsidiana ny toerana amin'ny ankapobeny, fampahafantarana ny tantara tsara ho fantatra sy ny zava-misy ao amin'io lapa io. Fa akoatr'izay nampahafantarana ny rafitra. Hoy atao hoe anteny miera anankiroa no ao. De nampahafantarana hoe ato ny anteny miera anankiray. Misy n'lay parlementaire lay atao hoe ataontsika solombavam-bahoaka fa netsotsika azy olom-boafidy reo. Olona any amin'ny 500 any reo. Olom-boafidy reo any amin'ny ilany anankiray iny. Fa ty amin'ny ilan'lay anteny miheran-doolona reo olom-boatendry reo. Ary misy olona voatendry mandra-pahafatiny ao. Misy olo tena mpiangonana ao. Misy évêque anglikanina 520 mpikambanao ao anatin'io. Misy solotena le tena fa ray aman-dreny. Efa ray aman-dreny be. Ray aman-dreny be tena loolona mihitsy reo zany ao anatin'ny firenena britanika. De ireo zany ny ary am'le ankilany ary. Atsy am'le misy olom-boafidy zany ao ny tena ahitana ny endrika demokratika ny fitondrana. Fa iretsy arak'le resantsika teo atsy endrika amin'ny maha-olon-dehibe sy andraikitra omenan'ireo loolona eo anivon'ny firenena britanika no ao ambadika. De mazava ho azy fa misy rafitra maro isan-karazany ao anatin'io. Toy ny aty amintsika ihany, misy ny vaomiera, commission parlementaire, misy ny kabinetra isan-karazany, misy ny sapandrara isan-karazany. Ohatra zao hoe ny azy mitokana mihitsy sapandrara amin'ny fifandraisana amin'ny aty ivelany zany ohatra.
sampandrara tena mahaleo tena satria tsy Madagasikara ihany no ifandraisany mazava ho azy fa firenena maro misy ny sampandrara ohatra hoe resaka vomieritsika anisan'ny tsy diana ny fomba fiasan'ny vomiera mandinika ny compte-pitantanana eo anivon'ny fanjakana na ilay ataony hoe public account de hafa mihitsy io zany ny ezaka rehefa mandeha oatra reny moa zany de mandeha ho azy ny ezaka fampitahana fa tsy misy ampitahina tsy misy ampitahina mihitsy satria fanalavitra be ny fomba fiasa sy ny zava-misy amin'ny ankapobeny fa de miezaka fotsiny tsika de rehefa inona zao io vomiera lazaiko teo io tamby voalohany zahay de tena nihevitra hoe vomiera mitovy amin'ilay vomiera fitantanam-bola ny commission finance aty amintsika io fa rehefa nydinihana le izy de mitovitovy asa amin'ilay vomiera mpanombana ny asan'ny politika mpanjakana fa io zany resaka fitantanam-bola mpanjakana fotsiny resaka ao anatiny io fa ny antsika moa io zany tamin'ity mandaty voanisy azany teo amin'ny tantaran'ny repoblika Madagasikara endry zareo zavatra efa fomba fiasa hatramin'izay zany anisan'ny manamarika an'izany ko ohatra hoy ateo hoe ny resaka demokrasia ny toeran'ny antoko-panohitra eo amin'ny raharam-panjakana am'izao fotoana zao moa efa 12 taona zao de ny atoko conservateur no mitondra satria izy manana amin'ny maro anisa ny travaista no atao hoe mitarika amin'ny mpanohitra samy manana ny toerany reo ny asy tsy tena hémicycle ny toerana ivoriana fa mifanatrika ban maro be mifanatrika de ary amin'ny ilany misy ny mpanohitra mitambatra ny daholo de ary amin'ny ilany no misy ny conservateur dia manana ohatra hoe ilay commission momba ny compte-pitantanana ny fanjakana teo tsy maintsy mpanohitra no mitantana an'iny tsy maintsy mpanohitra ny filohany iny anisan'ny zavatra anankiray mipetraka zany de ohatra hoe ny mpanohitra manana ny fomba fiasany sy ny zony amin'ny fanehoan-kevitra tsy elingelenina mihitsy isaky ny alarobia ohatra miaona amin'ny parlement tany prime ministre britanika isaky ny alarobia atoandro hoe miandry enim-bolana fa isaky ny alarobia miditra ao amin'ny parlement tany prime ministre de ametrahana fanontaniana mandritra ny atsasakadiny anisany nanatrika an'izay nareo nanatrika ny tamin'ny larobia herinomaly zany zahay io zany ny fiaonana faharoa hatramina voatendra n'io prime ministre vaovao Rishi Sunak io atsasakadiny mieritreritritsika hoe atsasakadiny zany mety tsy ho ampy satria fomba fijeritsika aty amintsika atsasakadiny zany la ny anaovana kokoa aty amintsika atsasakadiny zany la ny elana tsiny anaovana sasy teny fa satria ny endry zareo efa matipaika tsy mivoana mihitsy io minitra io na segonda ara amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 sasany isaky ny alarobia atoandro voasy zay nanatrika an'io ary tsy maintsy tonga amin'ny prime ministre tonga eo prime ministre mazava ho azy rehefa misy antony manokana angamba aloha tsy maintsy misy ihany ny fepetra raisina fa tonga amin'ny prime ministre fa tao anatin'izay atsasakadiny zay ny isaiko fa mihoatra ny 20 ny fanontaniana voapetraka tsy lava ny fanontaniana indraindray mitratrevatreva indraindray milamindamina ary tsy lava koa ny valiny fa rehefa mitsangana amin'ny prime ministre amaly misy toerana iankinana zay ohatra ny vata zay eo zany ny fampiresahana fa mitsangana amin'ny prime ministre araka ny volazako teo mpanohitra ry amin'ny ankilany de ny pomba prime ministre ty amin'ny andanina de saika miara-mitsangana daholo ny solombavam-bahoaka pomba prime ministre de somary mioraka kely oatra fanao de ty amintsika moa misy ambiance le izy de mamaly fa ilazako hoe aingana be ny fandehan'ny resaka ary misy resaka mifampitohy nitoy ny tamin'ny tapabolana nitoy ny tamin'ny heri nitoy ny resaka efa tamin'ny io zao anisan'ny fanontaniana napetraky ny mpanohitra tao ny resaka ny tenen'io prime ministre io fony izy mbola tsy prime ministre tany amin'ny volana me ministre amin'ny vola izy tamin'izany resaka ny tenen'io tamin'izany fa efa tsinjo ny mpanohitra hoe misy somary mitaraiky ny ao firesahana l izy ary tsy nasiana resaka l izy tao anatin'ny tapabolana na prime ministre azy folo andro na prime ministre azy de anisa nandodonany mpanohitra azy satria hita mpanohitra hoe ilaina le izy de dodona mpanohitra izy de mamerina ny fanomezan-tokony izy ny tsara ho fantatritsika ny mpikambana amin'ny gouvernement de tsy maintsy olom-boafidy tsy maintsy miainga avy amin'ireo parlementaire voafidy ireo no isafidiana ifidianana zay
lehibe ny gouvernemanta sy mpikambana amin'ny gouvernemanta fa tsy olona tsy sery voatadiavina avy any velany tsy zay ny azy fa ny antoko politika no efa rehefa mametraka candidat ho amin'ny fifidianana solombavambahoaka de efa mametraka olona sahaza manana an'le profil efa mametraka ny olona hitany fa avita an'le asa rehefa avy eo ary mba hananany an'ilay rehefa azo ny majorité rehefa avy eo hananany an'ilay chance hoe hitantana an'ilay fahefanam-panatanteraka rehefa avy eo zay amin'ny akapobeany iny fa akoatr'izay rehefa nitsidika tena zay de misy moa ny fifampiresahana na io fivoriana manokana na io mandritra ny sakafo miona amina karazana olona isaka maro de matetika rehefa fiaonana any ivelany ohatrany io de antaniny zareo foana hoe misy mpanohitra ve aminareo reto mantsy ny délégation io efa nyainanay foana zany rehefa mandeha ohatran'ireny hoe izy aminareo mpanohitra misy mpanohitra aveo anatin'ny délégation anareo rehefa misy mpanohitra moa de milaza hoe misy mpanohitra de eo am'izay de misy fotoana hitafana kely aty ambadika am'le mpanohitra any zany hoe fizarana traikefa na échange amin'ny mametraka fantaniny izy le matetika ahoana ny fomba fiasan'ny fanoherana any aminareo za mo zara ko aza izy mipetraka fantaninako zaraiko ny zava-misy tena marina ty inona moa ny tena marina ty taty amintsika fanoherana teny amin'ny toarana nandritry ny maro de maro ary androano mety ho mpanohitra fa raha pitso mety ho pomba ny fitondrana tsy mpitondra fa hoe pomba ny fitondrana satria tsy misy sata le izy fa miovaova araky ny tombo ny eritreretin'lay entité miresaka de milaza ny marina any aminay tato anatin'ny 10 taona maherikely farany de vo napetraka ny lalàna mifeny fanoherana fa tsy miatra mandraky tiny androany ary efa nisy fanovana sady nefa na izany raha mbola tsy miasa sy ny zavatra hafa rehetrarehetra de gagatra zareo hoe ahoana zany ny tonga miresaka hainao manjery tsika tonga satria nisy fotoana zay niona mitsidika ny BBC foy be toerany BBC de rehefa fantatry zareo satria efa hita meloa anaty programa de nanontany izy ahoana ny fomba fiasa ny aina manjery any aminareo manana ny azy ve mpanohitra manana ny azy ve ny fanjakana manana ny azy ve mpanao politika manana ny azy ve ny antoko politika de milaza ny zava-misy atya fa nitsoroko aloha de zao tena mahagaga an'zareo mihitsy hoe ahoana no ahafahan'le mpanohitra any aminareo izy manatanteraka ny asany am'le fanoherana araky ny tokony ho izy raha izany de miteny fotsiny aho hoe any aminay aloha na fanaovana akanjo menamena raha mampigadra raha vao resaka loko fotsiny io de teo moa nisy fimehezana hoe eny anay aloha ny lokona travahista koa izy menamena mampiasa menamena zay iny moa fifanandrifinjavatra fotsiny fa tsy de tena misy FDP loatra fa fifanandrifinjavatra fotsiny de efa nateny moa teo hoe nitsidika ny foy be toeran'ny BBC zay mihitsy ny tiako antanina député Mambrabendrina ny amina hoe goavambe no tafiditra ao anatin'izany ainao manjery BBC zany de sady mandefa an'le sary mofaly amintsika zany amina hoe nisy interview nataonao zany ana tena émission mihitsy nataonao teo amin'ny BBC émission fa tsy interview le izy de asa minitra 10 tanoany ve izy tia tena tsara ho fantatra tam'izay de ny aminy hoe inona ny loha hevitra zay nanontaniana tamin'ny député Mambrabendrina tamin'ity tsara ny manamarika fa teny anglisa rano ray ny fampiresahana eto député Mambrabendrina ary tsisy mpandika teny dia tsy tao anaty programa io émission io raha niditra tao amin'ny BBC zay de hitsidika ny foy be toerana sy ny toeram-piasan'ny BBC sy isy fivoriana ny arahana tamin'ny tompona andraikitra tao amantarana ny fomba fiasa amin'ny akapobe fa rehefa tafiditra tao zahay de nisy mpanao gazety anankiray nanatona anay de niteny hoe izahay ozy izy ao ambony ao amin'ny studio anay ao manana an'ilay programa hoe Focus on Africa raha misy aminareo afaka miresaka zao fa anao misy ao zahay zao de mba tianay mba misy fanontaniana vitsivitsy tianay apetraka de ora tompona andraikitra avy amin'ny parlemanta britanika hoe alao ianao mantsy io zany ianao manao an'izay ozy izy fa ianao no afaka manao an'izay de lasa niakatra tany ambony tany io hitantsika am'sary ny studio zany hoe tena ngeza moa zany toerana sady avo ny ngeza fa io ny toerana niasana tao
de rehefa tonga teo de mipetraka de tamin'ny heriny anio mihitsy io nareo aty manao miara-manonja za koa manao miara-manonjako ina fanontaniana aloha izy za zao mahaliana ny vahoaka loha hevitra roa no nametrahan'ilay mpanao gazety fanontaniana voalohany mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny vokatra io satria fantatsika tsara fa malaza be Madagasikara amin'ilay hoe tsy mpandoto tontolo iainana raha eo am'le resaka hoe émetteur le notion na émetteur ny resahana satria iny ny tao anatin'le fivoriana ya kanefa tena hiaran'le vokatra ilay fahasimban'ny tontolo iainana sy le fiovan'ny climat de iny zany nasiny nametrahan'ny fanontaniana ahoana ny ainan'ny firenenareo an'lay izy a inona no fepetra efa raisina ary manahoana ny fomba fijeriny ho avy zay ny sujet voalohany sujet faharoa somary za tsy miteny hoe nanaitra fa nanontaniany hoe heninay ozy fa nisorona tamin'ny toerany ministra ny raharaham-bahiny malagasy rehefa tao aorianan'ilay vote ilay safidy tao anivon'ny firenena mikambana tamin'ny New York ka nomba n'ilay fanamelohana ny fakan'ny Rosia ankeriny an'ireo le faritra anakefatra tao Ukraine fa ahoana ozy izy ny zava-misy any aminareo a fa am'sehatra iraisam-pirenena tena faran'izay tsy fahita ary tena nanaitra ty ivelany io zavatra io a inona zavatra mitranga any nahazo micro ako nahazo micro ako efa nresantsika teto ny zavatra io de zaraiko io ny zava-misy fatatsika zava-misy aty Madagasikara angamba tsy valapatra am'izany eto a fa ny fehany de zao fotsiny hoe tsy fahampin'ny fahamatorana eo amin'ny fandraisan'ny firenena ny position sy ny fanapahan-kevitra satria mandraky tinga ny androany mbola zay ny zava-misy eto Madagasikara de zay no mifampizarana tao ary tena manaitra sy mahagaga an'zareo fa zava-dehibe eran'izao tontolo zao tatanatin'ny volana maromaro farany io resaka anankiray io a kanefa ohatry ny antsirambana zany zay no fomba fijerina zareo azy raha ohatra ozy izy tena marina no hoe io no antony na nesorana n'ilay ministra ny raharaham-bahininareo de tena tsy fahamatorana ary zay etantsika am'izany fa miasa ny solombavam-bahoaka ary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de tena mijery atsika zao tontolo zao ary rehefa mivoaka tahaka ireny zany ny solombavam-bahoaka de maheno lakolosy hafa maheno feo hafa de tsy araka le zavatra iainantsika eto le izy milamindamy mavitavita ho azy fa tena mbola ambena ny sehatra iraisam-pirenena ary izay le nyteneniko hoe Madagasikara ihany ny sanana ho an'ireny nefa reny tsy fahamatony ozy ny député Mamirabenirena fa midika ihany koa reny trangan-javatra reny fa tena misy ambadika anakilalao hafa tiana hidirana avelantsika eo ny amin'iny fa de arabaina tonga soe eto an-tanindrazana moa zany solombavam-bahoaka Mamirabenirena somary trangan-javatra nampalahelo kely ihany izy ty député Mamirabenirena asa na efa teto ianao na sy teto fa misy anapiko kely saika marana ko azy le izy teo zafady rehefa vitany tao amin'ny BBC de anisan'ny tao anatin'ny fandaharana ny hoe hitsidika ny université en Cambridge de nitsidika an'io zahay a université malaza anisan'ny université faran'izay malaza eto ambonin'ny tany ary anisan'ny malaza tsara tahaka ny université ny Oxford sy ireo moa ny any Grande Bretagne efa ny amin'ny toerakafa moa efa Harvard izy raha ny États-Unis sy ny sisa nitsidika an'io zahay a namantatra misimisy kokoa momba azy a sy ny zavatra azo trandrahana ao anatiny sarotsarotra ihany ny fidirana am'le izy fa zavatra azo trandrahana hoy misy 1.30 nindrareo moa collège maro collège no ilazany azy collège maro no mitambatra ho université anankiray de collège 1.30 misy efa tena tranainy anjato taonany maro no mitambatra mahatonga n'io université ny Cambridge io a talohan'izay a dia nitsidika ihany koa toerana anankiray mpitahiry sy mpanao fikarohana graine voany masomboly
avy am'izao tontolo zao mihitsy mba fijery koa azy itsinjovana lavitra be io rehefa afaka taona maro any misy zavatra tsy hitantsony eto ambonin'ny tany fa hitanny de mitahiry izy tena coffre-fort no hitehirizana azy any manaraka ny température ilaina sy ny fepetra ara teknika rehetrarehetra ilaina araka voalazako teo centre de recherche izy io sy fitehirizana conservation an'ireo zavatra ireo maro ny zavatra avy aty Madagasikara tsy eritreretintsika mihitsy tehirizana zareo misy sariko zay any mitrotro ohatran'ny fiteniny ankizy hoe mitrotro zazakely ve fa bocal ino ohatran'ny popcorn alefa kely izy fa alfa hitantsika iny zao anisan'ny masomboly anisan'ny voatahiry teo fa iny moa zany mba nakako sary ho fahatsiarovana io zao ao anatin'lay centre mihitsy io fa ilazako hoe efa miara-miasa amin'ny Madagasikara zareo efa manana sampanasa aty Madagasikara izy enivandry eny ary mitsinjo lavitra ny eo amin'ny lafiny environnement tontolo iainana fa mbola tsy ampy azy zay no azoko amezana ny resaka atao tsy ampy azy ny fiaraha-miasa misy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao satria fantany fa anisan'ny zava-dehibe na ho an'izao tontolo izao na ho Madagasikara manokana ny resaka tontolo iainana fa mbola mitady fiaraha-miasa misimisy kokoa amin'ny aty Madagasikara amin'io resaka fitsinjovana lavitra ny resaka tontolo iainana io zareo akoatr'izay nitsidika an'ilay toerana anankiray izay nanaovana fohy be moa zany fohy be fanaovana famantarana message fitsiklovana message tamin'ny andron'ny ady lehibe faharoa efa lasa musée izy zao izahay nitsidika kely nandritry ny adiny ray sasany teo anisa zatra mahaliana satria tantara misy fampiratiana maharitra ao anatin'le izy ary manaraka ny teknôlôjia vaovao na ny sofina na maso na ny tanana zany ohatrany miaina an'le izy rehefa ao anatin'lay centre mino afa misy an'izany amin'ny toerana maro eran'izao tontolo zao fa mahasamihafa azy fotsiny de zao tao amin'ny toeran'io zany no nahafahan'ny anglisy niaro ny taniny sy ny fe niady tamin'ny ady lehibe faharoa tamin'ny fitsiklovana ny afatra sy ny paikadiny ny fahavalo tamin'izany fotoana zany zay nge manao maranako an'iny fitsidiana tany iny iverina amin'ny raha misy eto aterina amin'izay député Mambrapandrina atsaika io zany efa teto ianao mino fa mbola mety voahiditra teto atanindrazana mihitsy ny tranga vaovao teto zany de hoe nanao sonim-piara-miasa ny teo ny vovondro mpandrara sy ny seny ka ahafahana manisa an'ireo mpiasa ny von'ny orinasa mampiditra azy ao anatin'le fanavaozana tanteraka lisy mpifidianana refonte totale ny lisy mpifidianana izany zava-baovao tsy mbola fahita teto Madagasikara zany raha ohatra ka ny agent recenseur zany no mandondona ny sambaravarana ary mbola betsaka misatra zany amin'izao fotoana zao no mandondona ary rehefa tsy azo eo de misy le tenena hoe mila manantona fokotany betsaka moa zany mbola tsy azo anatin'izay resaka fanoratana ny analina anatin'le spfidiana zay fa ny seni de nametraka ny fomba fiasa iny zay hoany hoe mahavariana sy mahatalanjo ty hanentsika ny anivon'ny toeram-piasana amina adihevitra maro eo anatrehan'ny lalàna mbola betsaka ny azo resana am'izany fa eo amin'ny endriky ny fanatanterahana azy no mampanahirana am'ty raharaha ty député Mambrapandrina satria ianao de anisany manara-maso akaiky mihitsy no fomba fandrafetana sy ny zava-misy eo anivon'ny senika tsara mba hitondrana lafi-panazavana any raha misy ohatra zavatra azonao resana mikasika zay fanamariana aingana fotsiny angamba no resantsika amin'iny avy eo tsika anaraka mivoatra an'le resaka afahantsika mahita eo mandeha makaizy tsika ty fa fomba fijeriko manokana fotsiny de zao tsy anaraka ny lalàna misy io fanapaha-kevitra na io initiative raisin'ny seni io tsy anaraka ny lalàna misy rehefa miteny hoe lalàna manomboka any amin'ny lalam-panondrenana io lalàna rehetra io na lalàna fehizoro na lalàna tsotra io hatrany amina didi-panjakana io didi-panjakana nge no mifehy ny fanatanterahana ny Eurofonte io ho avy ny fotoana anehoantsika amin'ny atsipiriany tsy mampety azy araka ny lalàna fa hoy teo hoe fanamariana aingana fotsiny nataoko de zao hoe na amin'ny lafin'ny pratika ara za manokana tsy resa lahatra fa vao maika io hampitombo ny fifampiahiahina no mahatonga atsika miantso an'ilay concertation nationale langefanire le fikaonandopirenena anavaozana miaraka iarahana manavao
lalàna mifeny fifidianana ary tafiditra amin'izany io resaka fanaovana refonte io dia ny fisian'ny fifampiahiahina sady mbola heri-taona mahery taty alohan'ny fifidianana tsy mifampatokontsony zay le crise de confiance tsy matoky ny vao miera mikarakara n'ilay fifidianana intsony na ny mpanao politika na mpisehatra ny fifidianana na ny vahoaka amin'ny ankapobeny ary rehefa tsy ampy ny fifampatokisana dia mety hirona makany amin'ny tsy fanekena na olana ateraka izay valim-pifidianana io ka ity inisiativa vaovao mipoitra ty hoe andehanao recensement ny anaty orinasa tena miteny hafaniry fa ampitombo ny lavaka manelanelana ny antsana manelanelana ny mpitantana ny fifidianana sy ireo mpisehatra ny ara-politika sy ara-pifidianana ary mpifidy io zavatra io satria vao mainka ampitombo an'izay tsy fifampatokisana izay satria nahoana atreto araka ny lalàna sy fomba fiasan'ny seni dia manaraka ny rafitry ny firenena rafitry ny fanjakana miainga avy any amin'ny fokotany mandalo ny commune mandalo ny district mandalo ny faritra mitambatra ty anivon'ny nasionaly zany hoe ireo no iasan'ny rafitra apetraka rafitra iainan'ny seni misy ny CLRE misy ny ino ty izy ny CED, CEC, CER sy ny sisa reny natao anatanteraka ny asan'ny seni ary averiko fa sehatra iasan'ny seni amin'izay ny asa rehetra ataony ny ambara tonga mpitondrana rehetra misy eto amin'ny firenena fa zao zany zao raha hiditra any anatin'ny orinasa dia mandingana n'izay ambara tonga mpitondrana izay tanteraka sa ve hoe lasa apetraka ho rafim-pitondrana anankiray mihitsy ny orinasa anankiray fokotany sy tokantrano no napetraka anaovana ny ino ty izy ny refonte fa zao lasa ny anatin'ny orinasa ny olana dia zao amin'ny lafiny pratika tablety analiny nandrasana 10,000 ny tonga 10,000 ny voalaza moa zany hoe ho ampiasaina analiny satria analiny nisan'ny fokotany eto Madagasikara io zavatra io fomba fiasa io nefa rehefa diniatsika tsy ho vita manuel io raha ohatra tsika efa tena manaraka teknôlôjia faran'izay raitra dia afaka mieritreritra zany sika hoe naiza zany anaovana n'ilay recensement dia eo no ao en temps réel hoy ny fiteny dia tafiditra ny amin'ny lisy mpifidianana ny amin'ny fokotany sy le biro mpifidianana tena izy azy le olona voakasika fa raha ny resaka taman'olona maly momba n'ity resaka ity dia zao ny ohatra napetrako jereo fotsiny hoa aiza ny limitrofe manasaraka ny faritra Itasy sy ny faritra Analamanga manodididina ny vontovorona sy Ambatomirahavavy iny Ambatomirahavavy efa Itasy vontovorona sy Alakamisy ny Fenoarivo iny aty Analamanga raha ataontsika hoe misy orinasa anankiray ngeza be aty Alakamisy ny Fenoarivo tena mino fa tsy vitsy amin'ny mpiasa ao no avy any Ambatomirahavavy faritra mihitsy zany miova amin'io tena nova zavatra be tsy resaka district tsy resaka fokotany tsy resaka commune fa faritra mihitsy fa ahoana no inoko fa raha any amin'ny toeram-piasany le olona avy any Ambatomirahavavy no misoratra anarana dia ho tena tafiditra somatsara mihitsy any amin'ny fokotany sy ny biro mpifidianana isy azy any amin'ny faritra Itasy izay misy azy fa sanatria ve ity refonte ity sy reto inisiativa avoaka ny fanjakany reto lasa natao hampitombo ny isan'ny mpifidy fotsiny fa tsy natao hampidirana ireo olom-pirenena mananjoa ifidy zay ny fomba fijeriko azy ohatrany manenjika isa loatra ilay fitondram-panjakana sy ilay seni amin'ny fanatanterahana lay refonte manenjika zao telo tapitrisa 10 hetsy sy 3 tapitrisa zao foana no enjehana anao an'lay jugement supplétif dia zay no taremarika avoaka averiko tsy fanenjehana taremarika tsy fanenjehana isan'ny mpifidy hiakatra amina isa anankiray eritreretina anao tao rehefa manao refonte fa fanavaozana ny lisy mpifidianana rehetra mba hahafahandreo zay
mananjo rehetrarehetra efidy ho tafiditra ao ary rehefa tafiditra ao tafiditra any amin'ny tena tokony ho izy any amin'izay tokony hidirany any amin'ny brom-pifidianana sahaza azy any amin'ny fokotany misy azy any amin'ny faritra misy azy fa atreto a dia mahita hoe mitady irona makany amin'ny fanaovana bontolo hanenjika taremarika hanenjika isa mpifidy no ataony fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary vao maika hoy a mampitombo ny fifampiahiahina ka tsy ampadio an'io fanomanana ny fifidianana io zay resaka izay io moa mbola hoarantsika maso a ny fandehan'izay fa atsika dia miezaka mihitsy ny hoe homailomanitra amin'ny zavatra ataon'le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao indrindrandrindra ataon'ny seni satria ny fihetsika tamin'ny fivorinana mpanatson'ny senika tsy ny mpitrandreo antoko izay miara-dia amin'ny fitondrana na ny antoko ny fitondrana manokana mihitsy zay tsy mipotra tamin'ny fivorina dia mampiahiaby any any ary nahatonga nyrehetra nametraka fanontaniana ny amin'ny hoe fanseni ve ny solotenan'ireo atoko ny fitondrana satria ny mpanohatra sy ireo zay verina fa efa tehiditra amin'izay fifidianana madio zay no betsaka namaly an'izay antso izay farapara ny député membre Benrina tsika moa mifarina am'roambe folatsaka kely eo fa tsara hitondrana hevitra ihany ty mba enona ny hevitra avany aminao satria herinandro eo zay latsaka kely fa manao tomba na amin'ilay mpitatana eo anivon'Jirama ny minisitra tompon'andraikitra misahana ny angova amin'izao fotoana izao milaza ny amin'ny hoe fizotra sy fitantanana ny orinasa Jirama tiana be adevitra ny amin'ny hoe fa iza moa ny ministre sy ny conseil d'administration no hanao an'le hoe entretien na évaluation tombona ho an'ireo mpiasa satria dia lasa saina ny rehetra ny amin'ny hoe nampanantena zavatra fitondram-panjakana zao mahakasika ny délestage ary vo eo aza dia misy ny fanambarana avy amin'ny Jirama raha ohatra ka ole izy faly milaza indray ny amin'ny tsy fahatomombana na ara-teknika eo nivon'ny Jirama zany zay mahatonga ny délestage eto Antananarivo mafy izy amin'izao fotoana izao dia io amarany io amin'ny hoe tsy fahatomombana ny vondrom-piariana rehetra herinaratra misa roa any Sambian Power liza dia misy fahasimbana ny milina piary herinaratra misa roa amin'ny vondrom-piariana herinaratra Sambian Power ao Mantreza zany dia tsampy ny tanjaky ny herinaratra mampandeha ny vata mpanovo transformateur io zany herinaratra avoatery miroso amin'ny fahatapahan-jiro ohatr'izao ny zava-misy ao anatin'le Jirama le fanjakana hita hoe tsy mahovoka ary tsy mahomby amin'le resaka délestage mifamatorany tavoaka milaza fa 2027-2028 vao foana zany dia miditra amina tombana indray amin'izao fotoana mpitatana dia hoe amoaka ny valiny zany tombany zany isanisany amin'ireo tale maromaro eo nivon'ny orinasa Jirama ny fomba fijeny député membre Benrina zay tsika moa efa nitondra foana amin'ity resaka Jirama ty teto amin'ny fandarana hoy ianao teo hoe iza moa ny ministra sy ny conseil d'administration sy ny DG ngamba ny teneninao teo tale généraly izay mihitsy le olana na eo fitantanana n'ity fireneny ity aza satria ilay famaritana ny anjara andraikitra ny tsirairay fomba fijeriko aingana be fotsiny orinasa ny Jirama alohan'ny maha orinasa mpanjakana izy orinasa ny Jirama ary ny piasan'ny Jirama dia piasana orinasa na inona ndraikiny ao na inona ndraikiny ao na izy technician any amin'ny resaka électricité na rano na izy releveur na izy panneau facture na izy tale piasan'ny orinasa ireo zany hoe ao amina organigramme na orinasa anankiray misy hiérarchie ary mino fararany tokony ho izy dia anjarany tale généraly resaka ny resaka piasana orinasa anankiray zany dia manaraka eo moa ny filakevim-pitantanana fa eto dia fa tsy tahotra tsy enatra intsony ny hipoiran'ilay endrika politika eo amin'ilay fitantanana ny Jirama mba tsy tenenako hoe eo amin'ilay tsy fahombiazany Jirama ka tsy ahazony ny mpanjifa fahafaham-po iza mpanjifa ny vahoaka fa rehefa tiany fanjakana apoitra zany hoe ny fanjakana mihitsy no mitantana ny Jirama mivantana fijeriko an'io eto dia midika izay manamafy ny fomba fijerytsika hatramin'izay fa ny politika ny tondran'ny fanjakana ny Jirama tato anatin'ny taona farany maromaro ireo no tsy mampahomby ny Jirama fialantsiny noho ny fanelingelenana foana no mipoitra isan'andro
ho an'ny vahoaka nge zany fahatapahan-jiro sy tsy fahampiana tanjaky ny jiro sy ny zavatra hafa zany efa sakafo isan'andro e aloha zay tena hoe tsy manelingelina na intsony zany mampalahelo efa nizary ny fanjakana ratsy loatra le vahoaka tsy manelingely tsy tokony hiala tsiny akory ianareo efa tsy manelingelina ny vahoaka ntsony zany gagara ny vahoaka indraindray efa maninona mba tsy tapaka indraindray fa am'izao fotoana zao efa irahantsika mahalala fa hitatsika amin'ny zavatra iezahany fanjakana poitra io fa mitady fusible foana ny fitondram-panjakana satria hitany fa tsy mahita fahazavana amin'ny hoavy mihitsy ny fitantanana ny jirama de mitady haniliana andraikitra mitady haniliana andraiky ahilika any am'ireo olona anaovana évaluation reo ve zany nandraikitra ahilika maka nisy fotoana efa ahilika any am'mpanjifa mihitsy satria mpanjifa no efa ampitondray ampanaovina ny anjara andraikitry ny inona ty izy ny jirama mifanatanterahana an'le izy fa faniliana andraikitra ahilika maka avy kely ny orana misy rivotra mifofofo kely ahilika makany amin'iny ny fahatapahan-jiro fa averintsika averinay fa tsy ny fametrahana fialan-tsiny eo anivon'ny mpanjifa no ny fanelingelenana teraka ny tsy fahombiazana no ampandesy ampahomby an'io ary tsy fanaovana évaluation atya amina fotoana tsy fanaovana an'izany misy fotoana fanaovana an'izany ary misy olona sisa mpandrara sy tompona andraikitra manana anjara andraikitra fanaovana an'izany fa za tsy resy lahatra hoe minisitra ny tokony ianao an'izany eny ary mazava tsara zay satria io moa le andrasantsika hoe vokatra neny nandrasana ny fitondram-panjakana zay mitondra n'le politika hoentina hanatsarana ny tontolon'ny angovo sy ny herinaratra eto Madagasikara tsy nahita moa izy tao anatin'ny efatona niodikodina député membre Benrina de ny fusible tamin'ny voalohany nga ministra Christian Ramarla de rehefa tsiny de nametraka ministra zay very fa tena hanatotosan'ny asa lay tale général teo anivon'ny ministèran'ny angovo de nanala kely an'le secrétaire général tao fa tsy mitovy hevitra amin'ny ministra ony de avy eo indray nanala n'ilay ADG de nametraka intérim tsy navita ninona daholo zany mandraky teny androany de zao indray hanotombana évaluation ampiasa de ho hitantsika hoe sabotsy mifankahita iza no tazomina iza no tsofina iza no isaoty fomba fiteny daholo zany ndre mato solomamoaka fa amarana ny fandarantsika misaodra betsaka fa mbola afaka ny azakazaka teto amin'ny fandarana ianao tena marana antsika azy ohatrany misy accident kely tsy milamina tena ambotry manjaka teny omaly sady mamarantsika député membre Benny ay ry am'le lalana vaovao mampitoy ny digy sy andrano tapahana za aloha tsy manana atsipria mahakasika an'ilay accident fa fantatra ohatsy hoe tômobile sivy afako maly alina no farafakely no fandondona tao fa ny zavatra hafa ny tiako resahana rehefa miresaka an'iny ihany io lalana io tamin'ny fitondrana teo aloha io nanomboka tany amin'ny taona 1924 tany raha ny fangatahana olom-boafidy tamin'ny faritra Ambodra Atrimo de miala eo amin'ny diga tonga de mivoaka eny amin'ny PK16 ny RN4 ny lalana mandalo any Andretany zany mandalo any Ambovo mandalo any Ambodela de mivoaka eny Ambavarano de mandray ny RN4 ny antony de zao mba zay izy nitsotra kokoa anamaivanana ny fitoanana indrindra ho an'ireo fiara lehibe sy fiara tsy mila mandalo Ambohibao tsy mila mandalo Talatamaty tsy mila mandalo Ambodra Atrimo fa tonga de mahazo ny RN4 sy ho any amin'ny RN6 sy izay lalana rehetrarehetra fampitoy ihany zay no nangatahana olom-boafidy tamin'ny district ny Ambodra Atrimo tamin'izany fotoana zany fa mpitondra fanjakana tamin'izany tsy nety fa nanana ny eritreriny izy dia io lalana miodina hoe ho an'ny vato anototra nandrapahana any amin'ny ranotapahana anisany nampalahelo sy nahatonga ny sakana an'io lalana io tamin'izany fotoana zany no hoe tsy maintsy apahany betsaka amin'ny andranotapahana no voatototra amin'io fa nikiry moa fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany lasa ny eritreridratsy azy zay hoe satria misy zone résidentielle anankiray zay ao ambadimbadika ao amoahana an'ireo olona reo ve
ny tena mahita ao anatin'le izy satria rehefa zoina ilay plan lay drafitra ilay tetikasa tamin'izany fotoana zany tany amin'ny sitan'ireo orinasa tompon'ilay zone résidentielle reo nahitana azy fa tsy tany amin'ny sitan'ny gouvernemanta na ministèran'ny fanajarianany tany fa mandeha fotoana fa feheziko aingana be fotsiny a zao a 5 taona théoriana mbola eo le lalana tsy mihoatra ny 10 kilometatra io a raha mitambatra trano vato andrano tapahana mandrabatonga eo midika angambo eo 10 na 7 kilometatra eo raha be indrindra fa inona zahatra mitranga tsy vita lizy mandraky tiany androany ary ampifilafilaina ny vahoaka sokafana idina 5 taona théoriana ho a lalana kely io tsy mety vita tamin'ny herintaona ohatr'izao na mefanamby ny ministry ny travaux publics amin'izao fotoana zao vovotendry izy tamin'izany fotoana zany hoe novembre 2022 vita daholo hatrany vato fa ndana jereo ao ondrano tapahana aza tsy vita io vao nakatony zareo voaingany io fa za zany mahita hoe lalana kely io raha tsy vita nefa mieritreritra andehanao lalana migodana be ariananina ry fa io a rehefa vary mangatsika nanahirana tamin'ny fitondrana teo aloha raha mafy be io lovitaina mba mahasoa an'le vahoaka fa tsy idina de sokafana de lasa mampifilafila simba daholo ny programa ampianan'le vahoaka zay fotsiny tiako resahana amin'io ho fantatry ny rehetra hoe takininona ny tantaran'io fa tsy sao iezakazahana anaovana zavatra oeraoera be eo indray rehefa avy eo a de ny vahoaka no mizaka antserany aina ao anatin'le izy eny ary de misaotra ny député Rabekijana Soloferitsika zay ny vahiny teto amin'ny fandarina misaotra ny député Rabendrina Mamitsika avy etsy Ambohidratrimo niaraka tamintsika de makasitraka ny mpiara-miasa rehetra Rina Arbemanjary sy ny teknisiana Lalaina sy faly ao ambadika ao ny papita eny anivon'ny radio madamo zany Nomsa Robena Malala sy ny mpiara-miasa rehetra de manome fotoana raha pitso indray ny fandarina miara-manonja misaotra tompoko veloma tompoko